retina eo amin'ny fiainana ara-panahy na ara-nofo dia amin'ny anaran'i Jesosy satria androany dia andefa ny teninao ianao anasitrana ny tsirairay avy ampiarina an'izy ireo koa amin'ny longozy any anjerany voninahitra tompo dia ho tolotsay omeny anao tanteraka ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo nanaovanay ny vavaka sy miatrany ny fotoana rehetra ora rehetra minitra ny segondra zay rahanay aminao ito teo tsapanay fa eto ianao momba anay ary manamarina ny teny zay alokon'ny vava amin'ny mpanomponao voninahitra tompo dia anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen, amen. Teka mafitsika ho an'ny tompo a. Falomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, afaka mahazo toerantsika tompoko. Minao fa iaona manokana amin'ny tompo ianao androany. Amen. Sandrato ary ny tananao dia ilaza ianao hoe tompo kasi ho indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina ny fanay masina toy ny tany Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay tompo kasi ho indray ny fonay sanatao fono rehetra arotsay aminay ny fanay masina toy ny tany Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay fanay masina fanay masina avi fanay masina fanay masina midinare fanay masina feno iaho voiko anao ny foko anjakao. Sotra fanay masina fa eto ianao androany mikasika anay tsiraray avy ary eto ianao mitarika anay ataovy zay tianao atao androany ok ianao no iseho eto androany afeno izay Jesosy miandrandra anao zay mangeta etanao zay fanay masina miny zay fa mihoatra no nataonao maly indray no ataonao androany sotra fanay masina fa eto ianao androany ndao ray veritsika zany iro zany tompo kasi ho indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masina ny fanay masina toy ny tany Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay. Ndao aliantso mafitsika fanay masina fanay masina avi fanay masina fanay masina midinare fanay masina feno iaho voiko anao ny foko. Ndao iantsoantsoantsika androany fanay masina halleluja fanay masina eto ianao androany fanay masina avi fanay masina fanay masina midinare fanay masina veluia
Sotra fanahy masino voaiko anao ny foko amen. Andao mahitehaka mafy an Jesosy sika rehetra. Halleluja. Ianao ve resy lahatra fa ny fahatsaran'Andriamanitra manaraka anao. Amen. Andao mba hitsangantsika dia ataontsika ho mpitsanganana ary izay iry izay amin'ny fotsika rehetra androany. Misaotra Jesosy fa nazao fotoana, nazao segondra iainana izao ary dia fahatsaranao. Misaotra ny amin'izao fotoana izao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny FMS sy ny amin'izao fiombonana izao Jesosy, tena mamerina anay amin'ny laona ianao Jesosy, mamerina anay amin'ny motivation tena izy ianao Jesosy. Dia misaotra fa fahatsaranao zany Jesosy, misaotra fa manangana ny mpanomponao ianao Jesosy, misaotra ny aminay tsiraray avy, misaotra ihany koa ny amin'izao fotoana izao Jesosy io. Halleluja. Misaotra fa eto ianao androany Andriamanitra. Tikanao Tompo, tikanao Tompo, tsy mba mafoy amin'ny famindrapona, tsy mba mafoy amin'ny famindrapona, ny tananao no miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha mandrapatoliko. Iraiky ny hatsaranao, tikanao Tompo, tsy mba mafoy amin'ny famindrapona, ny tananao no miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha mandrapatoliko. Jesosy io, iraiky ny hatsaranao. lazao amin'ny fandresen-dahatra, natoky anao teo amin'ny fiainako, naseunao ay fahatsarano, isakiny miainao, Jesosy io, iraiko ny hatsara, natoky anao teo amin'ny fiainako za mihitsy Jesosy io, natoky anao teo amin'ny fiainako, naseunao ay fahatsarano, Jesosy io, iraiko ny hatsarana. Ndao iantsoantsika miazakazaka manotronay, miazakazaka manotronay, ny hatsara afaka miantso mavena androany, miazakazake ny hatsaranao Tompo, ny androm-piainako, indro afoko anao, anjako manontolo, miazakazaka manotronay, ny hatsaranao Tompo, miazakazake, miazakazaka manotronay, ny hatsaranao Tompo, misaotra Jesosy io, miazakazaka manotronay, ny hatsaranao Tompo, ny androm-piainako, fafoko anao, anjako manontolo, miazakazaka manotronay, hatsaranao Tompo. Natoky anao teo amin'ny fiainako, amen. Natoky anao teo amin'ny fiainako, naseunao ay
Aseonao ahy tsara loatra ianao isakiny miainao isakiny miaina Jesosy io iraiko ny antsarana. Mba hivavakatsika mialohany akaram-panompon'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fa tsy fampiteam-piainana ny manaraka ny fiainako, misaotra fa tsy faharavana fiainana ny manaraka anay, fa misaotra fa ny fahatsaranao ary na zao fotoana zao ary zao fanotronanao zao ary dia fahatsaranao zany Jesosy. Misaotra Jesosy fa iza moa zay fa zao iainanay eto Soamasondro zao dia fahatsaranao Jesosy. Tena misaotra Jesosy ny ampanomponao, misaotra ny amin'izao fotoana zay afanao miedifie anay zao, misaotra ny amin'ny fiombonana Jesosy, misaotra ny amin'ny mpanomponao rehetra, misaotra ny amin'izay rehetra tonga eto, misaotra anao ny amin'ny mpanaraka ny vatana, ny fahatsaranao manaraka ny fiainan'izy ireo. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra fanay masina. Halleluja. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Alléluia. Ie miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a. Raha sitraka ao dia arabao manokana ny olo akaikinao tonga sao eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tompoko e. Mety ola voandroano mihitsy izy vao hitanao a. Tena ny olo akaikinao hiaraka amiko any an-danitra ianao e. Noho izany tsy izy akory olo akaikinao io fa zanak'Andriamanitra mitovy aminao ihany a. Tsy izy akory olo akaikinao io fa dada anankiray ihany no iraisantsika Andriamanitra ray izany. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao dia andaontsika ity tanàna mafy be a ho an'ny pasteur Jean-Paul mivady a izay nandray an'ity fivoriana androany ity a. Mankasitraka indrindra tompoko a. Misaotra fa mbola mampiatrano ny FMS foana ianao a ary tahina mihoatra ny fiangonana Refiso avy masoandro. Mba tena ny olo akaikinao hoe tahina mihoatra ny fiangonanay any ny fiangonanao e. Raha ohatra moa ka miaraka ao ihany nareo dia tahito. Alléluia. Andray ny mpanompon'Andriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao a. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe indray ny atsara ny tongotry ry mitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia resy lahatra izay androany fa manana sakafo mahavelona ho an'ny fanahana indray ianareo mirahalahy mianaka androany a. Tsy hainay moa raha indray na izy mianaka no hiary hijoro eto androany fa dia tahina foantsika androany a. Raisitsika amin'ny zareo koa moa bolosy fandamina hony. Dia tahiny tompo hatrany eny antsika. Dia mankasitraka koa ny amin'ny fahatongavantsika ara-potoana androany a sy nanomboantsika ara-potoana androany a. Tahina ny izay ataontsika rehetra. Raisitsika amin'ity mafy be any mpanompon'Andriamanitra Jean Rodolphe a. Dafiny Arivo a sy pasteur Jao a. Andao tsy ajanontsika antiakitsika mandra-pahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ety aloha ety izany. Halleluja. Alléluia. Ndalo tsika hitsangana isotra an'Andriamanitra akasitraka azy amin'ny fanofofantsika ny tanana any amin'ny lanitra. Anehoantsika fa mahafaly an'Andriamanitra na ny zanany a manofofa tanany eny tontolo eny. Indrindra amin'ny fanatrehany tena fifaliana ho an'Andriamanitra zany. Indreto izay Andriamanitra manandratra amin'ny tananay, mananga anao antenne fefa connecté aminao zay amin'ny fotoana rehetra. Ny fiainanay dia tsinitsinina raha tsy eo ianao. Ny fahafeno momba anay iray manontolo dia noho ianao Jesosy. Ianao mpandahatra endry, ianao mpitondra ny fomba tsy takatry ny saina. Ny fiarovanao mbola mahatoy izao anay. Ary na mifofinainao mba havorinay azy, tsapanay fianao ny miazona azy. Androany amin'ny tetakarivo ity, vory lanineto izay mpanomponao tsirairay avy izy ambatan'olona indreto.
tsy hoe no sitraponay fa nakamba ny fitiavanao zay. Ary azoko antoka androany Andriamanitra fa tsara ozy izy ianao raha ny mpirahalahy ny miara-monina fa didiny Jehova eo ny fitahiny. Tompo Jesosy ao anatin'ny fiombonana misy karazam-pitahina miafina tsy hitanay samyreny any amin'izay misy anay ihany fa mibedesinao tonga eo amin'ny fiombonana sy firaisan'ny mpirahalahy ary ny fankatiavan'ny mpirahalahy. Ary amin'ity takarivo ity Andriamanitra aoka izany karazam-pitahina avy aminao zany ahatratranay tsiraray avy isambatan'olona, ny fiangonanay tsiraray avy isambatan'olona, ny fitandremana misy anay tsiraray avy isambatan'olona, reo ankonana nomenao anay tsiraray avy isambatan'olona. Mino Andriamanitra fa ity takarivo ity dia takariva miavaka satria eo ambany fomba ny herinao sy ny famindraponao ary ny fahasoavanao zato isanjato. Dia mitenena aminay indro any arivo fa miainao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hipetratsika tsy hainay tsy sotra ny fiombonan'ny mpitoro filazantsara eto soavy masoandro zay nanome tombotsopasoavana ahafahana miombona miaraka itoro ny filazantsara an'i Jesosy Kristy eto amin'ity tanàna ity. Matsiaro tamin'ny andron'ny Filipo zay zavatra zay moa anisan'ny révélation tenenin'ny tompo androany hoentiko amin'ny communion masina rapitso hoe rehefa naomby tao Damasco, rehefa naomby tao Jerusalema, rehefa naomby tao Jerusalema ny fanenjehan'ny Saoly ny kristianina dia ezaky ny anitatra ny Damaskosy izy. Rehefa hitany tao Damaskosy fa manomboka mamay be ny Jerusalema dia nanangana fefiafom-bavaka ny tao Damaskosy. Dia zao ny zavatra nitranga territoire contrôlé ny toerana tao Damaskosy. Ary nahavariana Andriamanitra tsy naniraka anjely ambona vavahady fa Jesosy tena no nijoro nitsenan'ny Saoly teo am-bavahadiny Damaskosy. Zavatra tiako tenenina ao anatin'ny firaisam-bavaka sy firaisam-pon'ny lehilahy sy vehivavin''Andriamanitra eo amina tanàna anankiray dia anisy fefiafo eto amin'ity tanàna ity Andriamanitra. Ary zavatra azo antoka dia zao vokatry ny fomoray tsy anjely no irahan'Andriamanitra, tsy anjely fa izy tena mihitsy nijoro eo am-bavahady. Ka zay Saoly rehetra eto amin'ity tanàna ity fonako fa tsy maintsy lasa Paoly. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonan'ny zanak'Andriamanitra dia manao zavatra spesiala foana Andriamanitra. Vavaka anankiray no angatahako amintsika eto amin'ny fiombonana androany ndao tsika hivavaka ho an'ity tanàna ity miaraka izao. Itentsika anisy fefiafo manodidina an'ity tanàna ity. Angataka tsika ny rahan'i Jesosy anadio an'ity tanàna ity. Angataka tsika izay olona mbola tsy ao ambala ho averin'Andriamanitra ho aminy eto amin'ity tanàna ity. Angataka tsika fifoazam-panantena mirehitra ho amin'ny fiangonan'ny soavy masoandro ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona anaran'izany fiangonana zany? Ho feno ny fahatsaran'Andriamanitra ny fiangonana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato izay vavaka izay. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra mivoreto izay androany. Ampiambony ny fitiavanao zay ary mangataka eto anatrehanao. Ary zavatra angatanay Andriamanitra tsy vola makarena, tsy fitahina, tsy zavatry ny tany fa ny famonjem-pan'Andriamanitra izay nanondranao anay. Satria fantatra efa ny herin'ny azo fijanina sy ny natongavana teto ambony tany 4 taona lasa hitondra fiainana be dia be ho an'ny olona. Vavaka izay Andriamanitra aoko tratra ny sambotry ny afo fananao ny olona eto amin'ity tanàna ity zay mbola tsy hanao eto amin'ity tanàna ity Andriamanitra karazana Saoly mety hanenjika kristianina atao tonga sakaizan'Andriamanitra izy ireny. Niza olona diso anjara voatendry avilony dia volalana eny tsy tokony ho alehany. Mangataka izay Andriamanitra ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina indro ny tananao tsy ho mahavotsy, sofinao tsy lalo-dalovana fa mahare afaky ny sambotra mitady mazaka amin'ny fitiavanao ianao ary amerina ireo olona marina eo ambalanao. Aoka izy firetana eto amin'ity tanàna ity Andriamanitra, aoka izy famonjepana amin'ny fomba mahagaga eto amin'ity tanàna ity, aoka izy fibebana sy fijoroana marina eto amin'ity tanàna ity ary ny fiangonanao eto amin'ity toerana sy tanàna soavy masoandro ity. Andatsao ny afo fanamasinao, andatsao ny afo fanamasinao ary aoka iretro avy masoandro amin'ny alalan'ny fiasan'ny herinao Andriamanitra. Didinina amin'ny rahan'i Jesosy ity tanàna ity. Naiza misy olona eto amin'ity tanàna ity ka mbola tsy an'i Jesosy Kristy. Aoka ny afon'Andriamanitra hiasa mahery hisambotra an'izany olona izany ao ambalindray.
manonona ny rano Jesosy zay ikorina sy anadio an'ity faditra ity ambabo ny tsirairay avy ho an' Jesosy Kristy mandrakizay sotra ray amin'izao fiombonana zao zao firaisam-pony pirala zao fa tsara ozy ianao rano pirala ny miaramonina ndrehetra Jesosy jereo fonay fa tsisy anankiray aminay le tsara velatsy na ray azy fa tena ao anatin'ny fonay ny ambabo an'ity tanàna ity ho amin'ny fanjakanao ny fakaty zay ny fandrahitanan zay miompo zay ho amin'ny tanjony filazantsara marina ho vonina hitrao rery mandrakizay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina manakery avy any Nazareta nazonay maniry sy mangataka izany vavaka izany eto anatrianao amen dia amen. Faharoa sorona ihany koa ny ray aman-dreny atao trano zay nampiatrano ny fiangonana refi zany eto Soavimasoandro zay tarin'izy mivady moa zany pasteur zay Jean Paul zay mijoro eto anatrentsika dia makasitraka nareo nampiatrano amin'ny mpikambana amin'ny FMS fanomezanareo ny toerana ny fampiatranonanay tsirairay avy isorana ihany koa ndrala pasteur rehetrarehetra na avy ao amin'ny asa fanompona tonga eto na avy eto Soavimasoandro tonga eto na mpiandraikitra na iza zay nanana fo tena hoe ho an'ity fanjakan'Andriamanitra ity iray ompo ao anatina vavaka ao amin'ny tanjom-pamonjem-panahy tena tsy ho kely korona foana ho valim-pitianareo. Baiboly dia milaza fa ny kalitao an'ny asa no valiny. Andriamanitra ozy izy tsy mba tsy marina ka nadiny tsy hoe ny asa maro fa ny asa tsara qualité no valin'Andriamanitra dia makasitraka antsika ny fampiasantsika toe-po amina kalitao tsara ao anatina fanoloran-tena hijoro amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra tia tanana mafy be tsika ho an' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avy hatrany angamba tonga dia omeko ny pasteur Jao ny fanomboana mazoto toerana daholo tsika mianakavy toko. Alléluia. Mamerina ny fiarabanantsika tokoa amin'ny anaran'i Jesosy ary mino fa andray ny famanginy tompo eto miaraka indray isika tsirairay avy anatin'izao fotoana spécial sy séminaire ahafahantsika manintsy ny fomba ny atrehantsika ny tompo hatramin'izay ahafahantsika mahazo antoka fa tena hifankahita aminy ary tsy hifankahita aminy mandritra ny fivahiniana sy ny fiazakazahana fa tena hifankahita aminy amin'ny fotoana farany sy aorianan'ny farany. Ny session ny rahantsika omaly dia ny fantsiana ny ho an'izay teto fantsiana ny afatra na ny message na ny toroteny satria tena sarobidy amin'Andriamanitra ny zavatra tenenitsika momba azy ampitaitsika ampino sy ny fiangonana ary zay everitsika fa marina ka hijoroantsika. Ao amin'ny jauna toko voalohany voalohany misy version teny frantsay avy eo amin'ny andro mba le fasy teny frantsay ny azafady jauna toko voalohany amin'ny teny gasy izy dia hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe au commencement était la parole, au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, la version nakrezewe, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Au maltik andesakawe, inamuzan message, en kashtan andremantra ou nembavatsika, ten valen tenwe, Jesosia, les messages. Donc, ce qui était comme ça, on tombe. Inna ny motivation ao anatsika eo amin'ny fiatrehana an'le asa satria matotsika miasa dia nisy tompony asa tompony vokatra ny fiantsoan'i Jesosy azy na mpiantso atsika sy maniraka atsika dia inona le motivation fa rehefa tena nijerevana koa omaly iza le motivation Jesosy le motivation tiaka mafintsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Session idirantsika androany dia ny fanitsina ny toetra miaraka ireo raha voaintsinao message voaintsinao toetra dia matsiaro ny tenen'ny Samuel angamba ny tenen'izay hoe ataovy izay omponao izy ho an'Andriamanitra fa ninona ho ataontsika nataonay zao 2003 nanomboka nisy ny hvkl 2002 konkonina. Alléluia. Sorona to fa bateo tamin'izay
Any efa teo 2003 nanomboka 2003 ka tamin'ny 2006 tena sy tataraiko anareo ohatry ny ahoana ny nanompony an'Andriamanitra mampimebe mihitsy manompo manao fotoam-bavaka tataraiko io raiky disaka vita ny fotoam-bavaka dia miara misakafo foana 2006 amin'izay mivangin'Andriamanitra mila manao hetsika dia nanomboka nanao hetsika 2007 manomboka namanga tombo mila mandeha province nanomboka nandeha province nanomboka niena ny fiaraha-misakafo alleluia ny fifankatiavana teo foana kosa satria tsy sakafo no nampiray fa Kristy ny fototra sy ivony zavatra rehetra amen iny tsefatsefa iny miara misakafo ihany azareo nga mala izy inona ny toriana tamin'izany Jesosy mpanao fahagagana Jesosy mpanasitrana Jesosy mampahiratra ny jamba Jesosy ianareo nga manjany feoko zany alleluia Jesosy manangana maty tonga avy an'olona tany teko amin'izay akory moa ty maty atsanganareo ty hatramin'ny polisy asika tonga mihitsiny miaino ve tsika satria tao anatin'ny hafanampo no nitondrana message ary message tsy le nasainy Jesosy ny zaraina tsy Jesosy mpanangana amin'ny maty ny toriana fa Jesosy no toriana kitanareo raha angonina angambany hoe 4 million natotona tamin'ny croisade hatramin'izay nanomboana kanefa message diso dia mba tondreo maso hoe inona ho zany mba ho resantsika amin'i Jesosy nefa message diso tena kaikinao tandremo sao dia diso ny message hoe averiny farany zay tandremo sao dia diso ny message hoe 2020 tao anatin'ny confinement rehefa nikatona daholo ny trano fiangonana ka tsisy afaka nanaovana fivoriana sy famoriam-bahoaka famoriana olona dia nanomboka ny saina tao anatin'ny teny ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'izay le hoe miara-miasa maso dia tao anatin'izay nanomboka mivangiany Jesosy ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny fitodian'ny afatra tokony hoentina na dia mamaly foana ary fahagagana eto dia ilaza aminao misy fotoana na tsisy toriteny ary dia afaka asiana fahagagana reto masoko reto ny nahita an'izany ary reto tanaka reto ny nahita an'izany tena azo atao le izy fa rehefa ampianarin' Jesosy ianao dia tsy any amin'le fahagagana mihitsy ny asain'i Jesosy himasoanao fa any amin'le teny ampijoro anangana sy atonga ny olona anankiray tena hifankahita marina amin'i Jesosy ary tena ho feno Andriamanitra ary rehefa tonga ny fanjavonana dia io olona anankiray io sur fa manjavona ary tena mody any amin'ray session faharoa hitsiana ny toetra fa maninona ny toetra ny mila hitsiana dia ny avadiko izy hoe fa maninona ny tsy hitsiana raha mametraka an'izay zany hoe hitsiana ny toetra dia miteny amiko ny hoe fa maninona ny hitsiana dia fanontaniana malika an'izay fa izy ianao tsy hitsiana ny toetranao fa tsy maintsy hitsiana ny toetra ny antony ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra dia miaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra satria Andriamanitra dia toetra Galatiana 5:22 zao dia miteny izy hoe minaran'i Jesosy vokatry ny fanahy dia fitiavana Jaonina 2:9 fa Andriamanitra dia fitiavana raha vao io ny foazana ao misafidy nanaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ka manana etaeta sy firehetana ao anaty ary fiandrandrana hoe hiaraka amin'Andriamanitra midikany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany dia miaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra raha vao tsy miaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra zany ianao dia ianao rery no misaina fa miaraka amin'Andriamanitra ary n'Andriamanitra ary gaga hoe za tsy miaraka aminy akory dia eo amin'izay hitanao amin'izay lasa voafitaka ny olona tsy mahafantatra an'le verité ampahafantaran'i Jesosy hoe raha eto marina ianao tena te hiaraka aminy tokoa dia tsy maintsy ianao mamela ny toetranao maolona sy ny toetranao eo amin'ny nofo fa tsy maintsy miakatra ianao eo amin'ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny fanahy sy eo amin'le toetra izay efa napetrany ao anatinao natao avoaka ny tsafidy rehefa manaikota lavabe zay fa ngamantsy izao zay no zaraina fa tiako tenena hoe mila miova fotsiny aloha ny toetra alleluia ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra zany dia miaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra avereny hoe miaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra ny zavatra nasain'i Jesosy ny anarana dia toetra tsy niteny mihitsy izy hoe mianara fahagagana Petera
avy ainjiro ohatr'izao ny tanao dia ohatr'izao fanaovana ny jamby io somary kipina kely dia ohatr'ny rorana dia ohatr'izao ohatr'ny somary mitongilana kely 45 degré dia ohatr'ny mijery lanitra ny tanao tandreo mivina fa hitanao raha vao mijery tsy mandeha miracle io mba jereo baiboly fa tsisy an'izany fa zao ny tenen'i Jesosy Matthieu 11:29 naran'i Jesosy entony ziogako mianara amiko misokatra ny sekoly fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsarinao fanahinao ane ianao ry pastera sy ry mpiandraikitra malala isany ao amin'ny Kristy Jesosy ny zavatra sain'ny tompo ianarana tsy ny fomba fitatazana rakitra fa toetra ny zavatra sain'i Jesosy ianarana tsy ny fomba fandehanana eny ambony senina ka rehefa atsona dia mitodika daholo ny anona ray amanontolo fa tsy afaka le atsona ohatrany tamin'ny ianao mbola rahalahy tsy izay ny ianarana fa toetra mianara amiko izy Jesosy fa za malemy fanahy sady miavona ampo ny sekoly omeny Jesosy zany dia sekoly ny toetra dikan'izay isika mpanaradian'i Jesosy zany isika mpianatra Jesosy ny zavatra ampianariny voalohany eny io tsara ny zavatra ampianarin' Jesosy tsy ianao amindra tendrombohitra fa ianao amindra fo ohatra mba nanomana an'izay texte zay ohatra ny eritreritra mba hisitehaka ho an'ny tompo ato anatin'ilay séminaire fa tsy haiko raha mba afaka omentsika ho an'i Jesosy le tehaka tsy amindra tendrombohitra fa amindra fo nisy teny zay nomeny Jesosy amin'ny pasteur tamin'ity taony ty ozy izy hoe ireo mpiara-manompo aminao ireo ozy izy tsy mpiasanao na karamainao ka hanaovanao teny masika misy leadership zay misy tao ianarantsika dia hoe raha vao tsy asiana le mpanompon'Andriamanitra eo mafifezana dia ohatrany tsy mahafantatra hoe discipline aza ilika any amin'ny discipline ny fahasiahanao aza masika fotsiny dia apetrao ny discipline afaka apetraka ny discipline hoe mila tonga aloha fa tsy mahazo masika teneniny akaikinao le masika kosa aloha tenenao zay izy alefaso atsika sy amintsika rety ny ato fianakaviana ty resaka ty isa roa telo le masika kosa aloha oka koa dia misy tontsika ohatra makatahaka hoe itsy asafanopony itsy tonga dia mifampiketiketaka daholo hatrany amin'ilay pastera ka hatrany amin'ny déconne ka hatrany amin'ny chorale fa mandroso le fiangonana mandroso anatin'ny fiketiketohana hiakatra ve le maratra-po any amin'ny farany ambany indrindra hiakatra any an-danitra ve ary le mpibaiko mpandratra ve hiakatra koa tsy aloha akatona le fiangonana dia miova fo daholo aloha dia aveo sokafina le fiangonana rehefa avy miova fo daholo ny olona rehetra satria tsy fiangonana mandeha ao anatina fahasiahana ny ilaina fa zanak'Andriamanitra tsisy masika miara-manompo an'Andriamanitra miandrandra ny fanjavona ny fiangonana tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra malemy fanahy dikan'izay zany na isika mitondra olona na isika entina dia samy tokony malemy fanahy raha tara ianao zao tonga eto zany dia zao hoe aza tara ntsony amin'ny manaraka dia noko rehefa mamaly tokony hoe pastera fona fa za koa tsy anao tara ntsony amin'ny manaraka dia samy malefaka amin'ny fampiresaka eo falo ny tompo falo ny mpino falo pastera mandroso ny fiangonana asitsikitsika kely aloha aza hoanantsy zay ny atongavantsika etony misy zavatra mila amboarina ka le zany pastera tena za manakarama azy na ianao no manakarama azy dia tsy manana droit ianao iketoka azy tsisy teny mihitsy hoe karama egalina ketoka mianatra miveryntsika eo amin'izay nampianarin'i Jesosy ny zanak'Andriamanitra tsy mahazo manao pilikely tsy landimlahy tena akaikinao tsy mahazo ianao hoe ny hafa afaka manao an'izany hoe avereny zay ny hafa afaka manao an'izany hoe fa tsika tezain'i Jesosy hoe tsy mahazo manao an'izany hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra mariany atony anko fa ny andovana ny lanitra dia tsy asa be fa izy Jesosy naran'ny tompo Matthieu 7:21-23 tsy izay rehetra manao amiko tomboko no hiditra ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra maro ny nanao amiko amin'izany andro izany hoe tomboko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zay vao tonga teo atao dia fantatro ny numéro téléphone le olona teo sy fantatro ny plaque numérologique amin'ny fiara sy eny mandeha ny fa amina an'iny fa izy Jesosy alleluia tsy fantatro ianao izy ory reto aleo tsy maminany
fa fatany dia zao aleo ary ajanona amin'ny fanompona eno tsara asa aloha voany tsy misy teny hoe fihinandrezany séminaire mivadika ny séminaire atsika aleo ary ajanona amin'ny fanompona fa manova toetra daholo aloha vao andehanao fanompona toy izay ezakitsika eritreritra hoe za efa tonga maraina be za efa nao fanatitra be ny atsasako miboantsao za daholo nanome iny kirariny pasteriko zao tsisy mahafantatra fa za koa nanao ohatra zany a nefa le toetra tsy mandeha amin'izay loniny dia mamita teny izay olo izay satria tsy azo mifanompona kovrena ny toetra tsy niresena rehefa nitaky Andriamanitra hoe aza masika tsy azonao hoentina mivola hoe tia mivola dia ekeo ny fasiako tena ozy Andriamanitra hoe hoento mandeha mody ny volanao dia miverena rehefa tsy masika ntsony ianao fa na tsisy mivolanao ary tia resaka ity mandeha foana ary maika ary io andeha mihoatra satria apetraka Andriamanitra ny lesina hoe tsy enao no hanao an'io fa Jesosy no hanao an'io azafady ohatry lasa niankina mihitsy ny tenin'izay avy ireo hoe toetra eny io ne zavatra tenen'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly amin'ny Salamy hoe aiza izy teo Salamy 18:25 18:26 Lévitique 10:3 ny anaran'i Jesosy maharaka tsara iandro ambadika ao ny olona tsara miara-mamaky isa roa telo ny olona tsara no sehonao fa tsara ny tena olona marina no sehonao fa marina ny andininy fa manaraka ny madio no sehonao fa madio ary mpiolakolaka kosa no sehonao fa lalitsaina so dia alaim-panahy no isaina hoe ny olona tsara no sehonao fa tsara ary ny olona ratsy no sehonao fa ratsy Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara rehefa tsara ianao dia miseho izy amin'ny fahatsarany rehefa ratsy ianao dia tsy miseho izy satria izy tsy ratsy ay zany nankinon'Andriamanitra mitoetranao ny fisehoany za paster efa nanolo tena efa 4 taona fa le toetra ve niova azy resana le toetra efa le 4 taona aloha mba raisy hoe tsy mikoty misy zavatra fa ikotin'iny le fotoana naharetanao iny fa ny tena tian'Andriamanitra ho hita dia zao raha 4 taona ianao nefa nanaradia azy renao ve ny zavatra efa nongotany misy zavatra efa niala ve misy zavatra efa niova ve fa zay no anisany mahatonga antsika manaraka azy mahafantatra azy mba ho afaka manaka azy averiko manaraka azy zay ny teneniny tamin'ny Petera avy manara zay ny mahadiso an'le lesina be deaibe hoe rahalahy mila manaraka ny vision zay omeny tompo anao ianao tsy vision no sen Jesosy arahana fa izy mila manaraka ny vision mpanompon'Andriamanitra atao amin'ity iraky ty ianao tsy vision an'olona no asain'Andriamanitra arahanao fa izy suis tes rêves tsy nofinofinao no asain'Andriamanitra ao arahana fa izy fais ce que tu aimes zany lesona mandeha amin'izao tontolo zao ataovy zay renao fa mahafinaritra anao ozy Andriamanitra hoe ka ataovy zay asainy ataonareo eto Andriamanitra dia maneho Lévitique 10:3 farany azafady le teo Lévitique kosa toko 7 menaran'i Jesosy dia ho Mosesy tamin'ny Arona izany dia le nilazain'i Jehovah hoe amin'izay akaiky no isehoko ho masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitra dia sina Arona alleluia farany ao anatin'ity session mahakasika an'ileo fiovana toetra ity dia araka le teny teo hoe manaraka an' Jesosy tsika mba afantatra an' Jesosy ahafahantsika manaka an' Jesosy avy reny hoe manaraka an' Jesosy mahafantatra an' Jesosy manaka an' Jesosy Efesiana 4:1-2 aminaran' Jesosy ary Jesosy no nanome ny sasany ho apôstôly ny sasany ho mpaminany ny sasany ho evangelista ny sasany ho mpiandry ary ny sasany ho mpampianatra reo ny fanomezana mahakasika amin'ny fanompona zay omena mba hatateraka ny mpino sy ny fiangonana miara-miasa ireo ary mifameno
baiboly dia manambara fa tsy misy olona anankiray manana ny fahafenondreo fanomezam-panompony akoatra n'olona anankiray atao hoe Jesosy. Jesosy rery manana ny fahafenondreo fanomezandreo, fa raha misy olona tonga ianao miteny hoe voninahitra n'Andriamanitra rahalafa ananako daholo reo, dia teneny izy hoe ale matory se any amin'ny Paskaliny, alleluia, tsy marina zany. Avereno Jesosy rery, avereno Jesosy rery. Ary ny zavatra mahavariana amin'ny teny frantsay, mba avaty amin'ny teny frantsay azafady indrindra, séminaire international mantsy ny séminaire atsika pasteur azafady, sady speak English incutsika indraindray, speak French incu. Merci pour l'audition, oui. Au nom de Jésus, et il a donné les uns comme, avereno comme, azapia na l'écran là. Et il a campé, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et comme docteurs. Et nos antifrés, voyez nos comme anakrayan vrai, Jesosy avy any Nazareta. Manova inona zay? Manova zavatra be dehibe. Azafady pasteur fa haika zany ianao ke tsy pasteur. Comme pasteur ka ianao. Ane? Fa izy ke zany le vrai pasteur. Maninona? Raha any amin'ny CG zany tsisy maheno, maninona? Izy le vrai pasteur? Zao zany, manome message Jesosy fa ho mifanompona, izy le tena izy, fa ianao le ampitoviana aminy. Dikan'izay, ny pasteur rehetra manatrika eto, tsy pasteur ianao, fa tahaka ny pasteur ianao. Tsy afaka manao ny asa fanompona pasteur ianao raha tsy manaka mijery an'ilay modely anankiray atao hoe le Jesosy zany ohatrany tsy mafy zany, azoko mihitsy le pasteur Jean-Paul atao hoe tsy kato ohatrany tsy. Aloha averiko le phrase dia mba mioraka tsara ianao. Amen. Ianao tsy pasteur anankiray no tena pasteur, fa raha nomena an'le fanomezana ianao dia tsy afa miala fa tsy maintsy manaka an'le anankiray tena izy dia asitehaka mafisara ho antompo fa zay vao manomboka me miakatra ny tapavitriana tamin'ity séminaire anankiray premier tour dia ovitain'ity deuxième tour ke tsika ko. Alléluia. Aika zany tsika ireo reto natao anahaka modèle, ary le modèle tsy le pasteur nampiasain'Andriamanitra ampifoatsika, fa Jesosy le modèle. Raha pasteur zany manatrika eto, ohatry ny ahoana ny fomba ny atrehan'i Jesosy ny asa maha-pasteur, dia ohatr'izay ny tokony hijoroanao eo amin'ile maha-pasteur anao ihany koa. Tsy misy olona manana fahafenon'ny ministera 5 anankiray ihany nanana Jesosy. Ary isika tsy tena izy fa ohatra, fa Jesosy rery no tena izy. Zasa ianao dia mila manahaka an' Jesosy vao manao asa fanompona. Zay no madio sy le miazakazaka sy le maika anao asa fanompona nefa tsy manahaka an'le tena vrai. Zasa ianao tsy tokony ho kopia manalabaraka, fa tokony ho kopia conforme. Zay nataon'i Jesosy dia zay nataontsika. Manao asa fanompona tahaka izay nataon'i Jesosy, ary zay ny tena hoam-pon'Andriamanitra. Ary zay le mahatonga antsika mila manova ny ao anaty, satria manjary diso ny fomba hijorontsika eo amin'ilay fanompona raha vao tsy manahaka azy sika eo ampanaovana an'ilay fanompona. Efa nahita ve ianao an' Jesosy ny kizitina tamin'ny Petera? Tsy mahazo mikizitina mizaniza ianao zany, satria natao anahaka an' Jesosy ianao. Jodasy sady efa mpangalatra mbola napetraka trésorier. Rehefa nangataka Jesosy nanokana adiny ray ho an'ny mpianatra, le alina alohan'ny fidianana, hoe iza mpianatra no atao apôstôly, dia nanokana adiny ray isaky ny olona izay hovidiana izy, satria fantatra fa tsy maintsy 12.
teo mpivavahana raha eo Jodasy anisan'le candidat sitraka ao ve ny fidianana azy ho apôstôly nefa izy mpangalatra sady tia vola dia namaly ny ray hoe zanako sitrako ny atonga ny Jodasy ho apôstôly ka ny recrutement amin'ny lanitra tsy mitovy amin'ny recrutement an-tany. Recrutement an-tany efa nangalatra nga ianao tsy miasa ato ianao mba marina mafy. Recrutement amin'ny lanitra nangalatra nga ianao mbola mpangalatra efa afaka ve mbola tsy afaka tafiditra ianao ary satria nanana fanantenana Jesosy fa raha hita kosikosina miaraka eo ny fahatsarany Jesosy no ifindra fa tsy ny fahatsarany Jodasy no ifindra tsy mifaharatsiny Jodasy zafady. Alleluia. Dia zareo ne tsy contamination positive zay nitranga rehefa tonga Jesosy. Ny olona matahotra boka sao dia ifindran'ny abokan'ny boka Jesosy tsy natahotra satria izy indray mamindra fahasalamana. Zay mahatonga antsika tsy matahotra ody vonitra tao amin'ilay trano nangovotra zany misy zavatra ato te ilaza aminao fa le zavatra iny mangovotra vao miditra ao ianao satria ianao no manana an Jesosy. Tena marina ane zany reto ny fisiany Jesosy ao anatinao tena mandrava zavatra be dia be, mandrava faratsiana, mandrava ozina. Jesosy ny mpiandry tsara. Raha misy zany tokony ho tafina amin'ny mampiandry amin'ny mapasteur dia Jesosy. Jesosy ny tena evangelista satria ny andro tokom-piainana dia nandeha tory filazantsara sy ny tety tanàna ary ny tena marina izy mihitsy le filazantsara toriana ihany koa. Jesosy ny tena mpaminany satria izy ny maneho izay miafina ho ampon'Andriamanitra fa tsy ny ao ampon'ny olona fotsiny hoe fantatry ny ao anatin'ny fonao amin'izao fotoana izao. Hitako mihitsy ny ohatra mieritreritra anao kiraro menamena ianao rapitso izay mihitsy ny ao amponao izay mihitsy neny Jesosy tsy izay. Neny Jesosy izao ny ao ampon'Andriamanitra ho anao, izao ny ao ampon'ny dadanao ho anao, aza mitomany fa izao ny omaniny ho anao, izao ny tian'Andriamanitra atao ho anao. Zany ny faminaniana nentin'i Jesosy. Toy izy le vehivavy Samaritana tena hitako marina tokoa zao mpaminany ianao. Jesosy ny tena apôstôly. Hebreo 7:1 naran'i Jesosy heveriny ny apôstôly mpisorona be zay eketsika dia Jesosy ary Jesosy ny tena mpampianatra. Ny haiko daholo zay nandalovana rabe maître mpampianatra grand to ohatr'izany no fiantsoan'ny olona an Jesosy satria izy ny tena mpampianatra ary izy ihany koa moa ny fampianarana. Dikan'izay tsy maintsy miova ny toetratsika. Ary te ilaza androany efa hely tiany tsy atro paster tsy maintsy miova ny toetranao. Amen. Natao mantsy zay tany Mahajanga tamin'ny juin dia nangarika ny mpon'ny Mahajanga hoe nenao amboarina fa tsy nenao zay namboarina. Aikely izy ke mesazy antsika fiangonana fa tsy ho an'ny olona ny ivelany. Ka mahafinaritra ny amerina an'izay indray androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina Simonan-kery avy any Nazareta tsy maintsy miova ny toetranao. Anaraka ho azy ao anatin'izay ny fiainanao. Itsitsika manomboka androany ny fomba fanompona ohatra ny ahoana nanaovan'i Jesosy azy. Fa raha vao mandeha amin'izay ianao ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Taontsika hiteriaka mafitsara ho an'i Jesosy. Taontsika hanao vavaka anankiray dia hiroso amin'ny programma manaraka. Taontsika hiteny hoe Tompo tario mba hanahaka anao. Ampio tena hoe andeha eo amin'ilay zany teneninao zany mba hiala amin'ilay mahazatra tsy hoe amorona école pastorale tsika fa hijery fotsiny izay nataon'i Jesosy amin'ny mampiandrondry azy dia iny fotsiny ny asainy averina sy atao tsy ampidirana lesona hafa fa izay nytenenin'i Jesosy ihany no hijoroana. Asa anatin'ny tananao dia ataovy izany vavaka izany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndrety izay amin'ny fahavinonana avy amin'izay teny nomenao makasika an'izao séminaire izao anatin'ny session 2 ty ny amin'ny asaribidin'ny fiovan'ny toetra fahanay mahita ny fisehoanao fa voalaza amin'ny boky ny Salamo fa ny olona madio no sehoanao fa madio ary ny olona miainao amin'ny fahalitoana dia tsy sehoanao fotsiny. Zay Jesosy te ho isan'ny olona isehoana tena mba miseho aminay fa nefa tsy afaka iseho aminay ianao raha tsy misy toetra ekena hiova avy ao anatinay satria efa napetraka ato anatinay ny toetranao. Manomboka androany ariva indray Tompo dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainam-panomponay ahafahanay mandroso ahafahanay tena manao ny zavatra rehetra asainao atao mifanaraka amin'ilay fomba fanaovanao azy satria ianao lay tena izy fa izahay lay manahaka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy taio ny fanompony tsiraray avy izay tonga eto. Aoka izy dingana azo ny raisina miaraka amin'ny fanatrehanao anana ny fahatsapana fa ankasitrahanao izy.
Minaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafisika ho an Jesosy dia andray mpanompon'Andriamanitra vetivety. Alleluia. Izy aloha faly amin'izany teny zany asio tiaka mafy be ho an'Andriamanitra. Tena manao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zavatra tsapaka atao anaty Baiboly misy toetra anankiray ao anatin'ny Mosesy. Andray ohatra kely any Mosesy. Toepola izy. Toetra ao anatin'ny Mosesy izay toetra tsy mahazaka tsy fahamarinana. Rehefa hitany hoe tsy rariny nataon'le Egyptianina tamin'izany le Jiosy zanak'Israely nandevozina tany Egypta, vonomy le Egyptianina. Zavatra adino Mosesy dia zao hoe tsy ho libérateur amin'ny herin'ny tenany zany mihitsy izy. Satria raha ny finiavany sy herin'ny sandriny ny amoahana ny zanak'Israely dia impossible zany. Fozy izy Andriamanitra ataonao ahoana ny amoaka ny oloko hiala ny Egypta nefa ary ianao tsy tafavoaka akory fa mbola ao. Ny zavatra ny sain'Andriamanitra dia zao hoe nanao izay fomba Andriamanitra ny expulsena na nanosehana ny Mosesy hivoaka ny Egypta. Arakaraky ny namoahana ny Mosesy lalana misokatra ny eonany tamin'Andriamanitra. Hitanareo fantarony ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra nahita lehilahy anankiray izay taizana mpanompo sampy sady nijoro olombelon'Andriamanikafa. Tena karazan'Andriamanitra ronjato anefa rafa kely ny tao Egypte. Misy ny Andriamanitry ny rano, Andriamanitry ny volana, Andriamanitry ny kintana, Andriamanitry ny ranomasina, Andriamanitry ny ranomamy. Misy Andriamanitra isan-karazany tao Egypte. Ary Mosesy niaina tao anatin'izany nandritry ny 400 taona. Nefa mahavariana fa ny mason'Andriamanitra ny lokalize any Moïse hoe olona nataony sinomaniny ho libérateur izy. Hoantsika tsiray avy tsy hoe ny toerana misy atsika androany akory ny sakana tonga an'Andriamanitra tsy afaka piasa atsika na tsy afaka ny fidy atsika. Fa zavatra anankiray ny angatan'Andriamanitra. Raha afaka ianao anapa-kevitra anaikotariana dia tsy mampaninona zay paseanao na ny lasanao fa manao avy mamiratra amin'ny alalan'ny programa izay tianao atomboka sy ho tanterahana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Vao navoaka Mosesy misy fanantenana amin'izay satria vao mivoaka izy tsy afaka hamoaka izy na mbola tao fa tsy maintsy mivoaka izy aloha vao mamoaka. Tamin'ilay famoahana iny Mosesy niona tamin'Andriamanitra taiza tany tendrombohitra atao hoe tany efitra. Tany efitra nandehanany nialokaloka tany amin'ny tany izay tsy azy izy. Fozy izy Andriamanitra misy toerana tendrombohitra anankiray izay atao hoe Sinay. Ary eo amin'io toerana io ny tsy maintsy fionanao amiko tsy mampaninona fa ny Egyptianina ny ale fa anao ny retoro. Dia ndao antsika isainy niona tamin'Andriamanitra Mosesy nandany fotoana ny amin'ny Mosesy Andriamanitra. Raha misy fotoana ny lanian'Andriamanitra be indrindra mihoatra noho ny namorona ny lanitra sy ny tany dia fanefena Mosesy ho ajoro. Enemana vita ny tany sy ny lanitra fa 700 alina fananganana mpanompon'Andriamanitra. Mba azonao veroka ve hoe Andriamanitra manao an'izao tontolo izao enemana tamin'ny andro fafety izy niala sasatra. Fa rehefa nanangana mpanompon'Andriamanitra izy 700 andro 700 alina nananganana an'io Mosesy teo tendrombohitra. Taony atao hoe tolom-pandresen-dahatra. Taony atao hoe fanehoana Andriamanitra pahary. Taony atao hoe Andriamanitra afaka manao défi amin'izay atahoran'ny olona. Ahoana amin'izay olona izy? Izy Mosesy tsy possible fa za mahafantatra ny puissance egyptianina. Andreo ny kalesa, andreo ny fitaovana, andreo ny maramila, andreo ny soavaly, andreo daholo. Reo ny première puissance mondiale. Manana ny hery tsy takatry ny sain'ny Egyptiana ohatry ny États-Unis tamin'izany. Dia hozy izy Mosesy impossible ny andehanako any. Fa izy Andriamanitra, inona ny misy eny an-tananao? Tena
zavatra anankitelo ny netiny voalohany tena faharoa fanambarana ny anarany ary fahatelo fanatrehany ireo zavatra anankitelo ireo netiny Mosesy miverina hozy Andriamanitra andresy lahatra anao a fampamorona an'izao rehetra izao tena no atsangako so ampiasaiko rehefa lavinao ny teny amin'izay tiako anirananao dia hozy izy Mosesy hozy Andriamanitra tamin'i Mosesy atsipazo le nentananao hazo lasa mena rana tsy fanao no misambotra biby amin'ny rambony biby lava amin'ny rambony fa rambony ny samborony tamin'ny rambony le biby lava zany hoe amin'izay atahorany mihitsy nasen'Andriamanitra ny kitihana azy satria anao defi mpamorana Andriamanitra anaisitra tahotra mba hijoroan'ny finoana hitanareo ny fanamboaran'Andriamanitra antsika sy ny lalatsarotra diavinao io tsy ratsy fa io sekoly io ny sekolin'ny defi ananganana anao ho lehilahy mahery sy ho vehivavy mahery eo am-panimporan'Andriamanitra tovy amenna moa ny tompo hoe nandany andro Andriamanitra nanangana Mosesy ny atahorany olona tamin'izany abokana atsy hoe mitratranao ny tananao boky matsiravina ampidirindray satria tsisy fanafany verina normal teo izy Andriamanitra ilalao tsy boboky tsika fa tsy boboka ampahiratra ny masonao fa miaraka amin'ny mahery ambony mahery ianao ary le tompon'ny fiainana maniraka anao inona ka ny tanjona natonga an'Andriamanitra nandany fotoana ela tamin'ny Mosesy nandany fotoana ela izy tamin'ny Mosesy satria mba hanova ny ao anatin'ny Mosesy ahazaka izay zavatra mpanaovin'Andriamanitra azy rehefa tsy ampy ny fanefena mpanompon'Andriamanitra dia reny déviation hitantsika manerana Madagasikara sy manerana zao tontolo zao reny zavatra mitranga tsy mahazaka ny fisehoan'Andriamanitra satria tsy ampy fiofanana tsy le fiofanana école biblika akory fa le fiofanana ao anaty fitokanana amin'ny fiovampo sy fiovantoetra milohan'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra nandray misy fotoana tsy haintsika manavaka hoe Andriamanitra miseho tsika ampiasaina dia zao raha vao tsy ampy ny sekolon'ny toetra dia lasa mampifangaro ianao ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao amin'ny personnalité anao zay nandisy fanantenan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha hitanareo tsy maintsy nanamarina ny Elia Andriamanitra rehefa nandatsakafo izy tamin'ilay miaramila satria tsisy nizaniza ampiasainy Andriamanitra koatra ny Elia aloha no mety taminy noho izany niara-ny asa ny karakteran'ny Elia sy ny fanan'Andriamanitra tao aminy dia izay zavatra nolazainy Elia dia nikonfirmen'Andriamanitra na tsy nakasitrahany azy proof rehefa tonga Jesosy lasy Jonas sy Jakoba hiditra ho an'ny Samariry Jesosy dia efa nanomana tany Jonas sy Jakoba hoe ho avy ny lehibe mba mifono izy roa lahy zany nandehanany miplaza hoe ho avy Jesosy avy any Nazareta tsy navela ny olona niditra tao amin'ny tanàna akory verina tany amin'i Jesosy izy roa lahy zao izy izy andatsao hafa anaovy démonstration kely reo fa beavinavina tsy zaka mifono izy roa lahy izy andatsao hafa kely ohatrany nataony Elia zany hoe te hibaiko an Jesosy izy hoe Elia anie tena mpaminan'Andriamanitra nandatsakafo ka maninona koa ianao raha mandatsakafo tahaka ny nataony Elia mba première essai amin'izao andro misy atsika izao indray to Jesosy nijoro nijery azy roa lahy apôtra Jakoba sy Jana zao no tiako nitenina aminareo ry lahy fa fanahy inona no ao anatinareo Elia ny nresantsika Jesosy teteny Jesosy fa fanahy inona koa zany tao amin'ny Elia tamin'iny zanak'olona anie tsy tonga andriky eny fa tonga amelona izy lolo aviny Jesosy ambony lavitra noho ny obstacle ny misy eo any tsy maiky anao démo izy hoe mahavita zavatra be dehibe ahako n'Andriamanitra azy fa ambony lavitra amin'i Jesosy famonjena ny mpanota manao fahadisoana ho averina ao amin'ny fanjakana no ny fanozonana azy ao anaty fahadalany ka sanatria ho very mandrakizay izy tamin'ny andron'ny Elia mbola tsisy mpamonjy fa amin'ny andronao efa tonga mpamonjy dikan'izay ny attitude ao anatintsika tsy tokony haka ohatra ny Elia ianao fa tokony haka tahaka an' Jesosy tsy marety akaon'Andriamanitra Paul raha tonga dia hozy izy Paul zaho izy izy manahaka an' Jesosy manafa ohatry ny anafako an' Jesosy inona ny tiany Paul ho tenenina raha vao tsy manahaka an' Jesosy aza tafina ny dikany
avy an'indray Mosesy ny olona tia misarabadiko raha vao tsy metimety ny eo satria tsy mifanaraka le fo siloy dia hozy izy Andriamanitra ny amafy ny fona rony no tonga amin'ny Mosesy nanao an'io fa tsy ohatr'izao tany aloha izy Jesosy ay ty Jesosy ty tena hitondra an'le tany aloha fa tsy tonga nao kopia amin'ny Moïse tonga ikorige anitsy amin'ny Mosesy izy fa tsy tonga anaraka an'izay nataony Mosesy. Hita mareo raha nanaraka ny nataony Mosesy izy sady tena raha-pamantarana sy fahagagana mitsotra aminareo fa nazaka folina izy fa seko anareo ry mpitandrina malalako isany ny ao am-pon'Andriamanitra. Filipo nirahana ho an'ny Samaria olona manalina ny aino azy tandapy atao mpianina anankiray eny andalina mangeta hitan'Andriamanitra mamaky ny boky Isaia 53 nanesorana ny Filipo tao anaty folina nandeha hijery olona anankiray mangetaeta mba ho atao batisa sy hovinjena ao boky ny Asan'ny Apôstôly vakeon'ny Baiboly. Noho izany tsika raha manana ny fon'ny Kristy tsy mpigere folina tsy hoe mila olona maro manatrika antsika mba hiaino antsika fa manetaeta tsika na dia anankiray azy ny tena iova fo tanteraka iombona amin'Andriamanitra ao anatina croisade mety ho 50,000 assistants tsy mareteka ao n'Andriamanitra ny ao am-pon'Andriamanitra tsy le fafinaretany maso hita tsy laza ny tadiavin'Andriamanitra tsy tsika mavita zavatra be dia be tsy tsika miavaka noho ny sasany fa tsika afaka ametraka lanjan'ny ao am-pon'Andriamanitra ho lara-pahamena ho fiainam-panompotsika. Ny rahan'ny Filipo ny transporten'Andriamanitra hoe mandana zany hoe reo olona be dia be tonga tao Samaria nitady amin'ny Filipo reo nitady famantarana sy fahagagana fa le olona anankiray namaky teny tandapy Etiôpiana tsy tafiditra ny tempolo satria tsy jiosy fa mangetaeta eny amin'ny sisiny eny fotsiny ary dia efa mana tena hazo pitika na blessing na fitahiana kely aza voarena avy amin'Andriamanitra ny ala avy any Etiôpia andeha hoany toy izy Andriamanitra zao ankehitriny zao ianao Filipo hoentin'ny fanahy nentin'ny fanahymasina navelany teo le tsisy fisoratana anarana fa ozy izy ny tena fahatsapako an'Andriamanitra Andriamanitra tsy maiky ny amoro olona fa Andriamanitra maiky ny amonjy fanahy. Ny fahasambarana ao anaty fanompona fa tsika mampiasa ny fotsika hifankahita amin'ny ampim-pisina amin'izay ilan'Andriamanitra antsika ary mivalim-bavaka takin'ny tompo mbola tsy mivaly fa inoko fa hivaly eto Madagasikara amin'izay ny fanombohany. Hozy Jesosy misy zavatra rehetra azoko hamaliana anareo fa misy zavatra ny anaty safidinareo tsy azoko valiana fa angatahako aminareo. Vavaka izy amin'ny Jaona 17 mba ho iray ihany izy rehetra. Ahoana nahatonga antsika ho iray fomba fijery amin'ny Jesosy, iray fomba fanao amin'ny Jesosy, iray toetra, iray fiainana. Fa Paoly Apôstôly amin'ny Korintiana nilaza fa iarihary eo anatren'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana ao izy ny toetra ary ny toetra manaraka ny olona satria marihana fa ny atao hoe asa amin'Andriamanitra dia voamarika ihany koa amin'ny faneo toetra eo am-panomponan'Andriamanitra ireo vokatry ny fanahy ny tena asa n'Andriamanitra. Karaha hoe mitenitsika hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy dia miseho miendrika anankiroa zay asa lehibe zay sady mihoatra nataony Jesosy. Voalohany le fanehoana amin'ny asan'ny fanahy fa indrindrindrindra ny fijoroantsika ao amin'ilay vokatry ny fanahy. Ny asa haitsika atao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'le tiantsika, haitsika mamela heloka, haitsika mandefitra, haitsika manetry tena, haitsika mahony tena, haitsika mizara fitiavana, haitsika ny mijoro ho an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana, haitsika ny miaina amin'ny fahamarinana. Mandony antsika eritreritra raha eto ambonin'ny tany amin'izao andro farany izao akatoko ny fiverenan'i Jesosy. Raha hijery Jesosy ilay tena hoe olo marina sy mahitsy eto ambonin'ny tany, ahita ve izy? Le olona tena hoe tsy misy fitaka ohatran'ny Natanaela. Israely tsy misy fitaka. Ahita ve Andriamanitra? Aza diny fa raha misy fampianarana milaza hoe rehefa mandrainy Jesosy ianao dia tonga any an-danitra ary avitra mandrakizay dia diso izy satria ny aintsika eto ambony tany eny an-dalam-pamonjena ary ny nofontsika tsy voavonjy raha tsy amin'ny fotoana isehon'i Jesosy hitafitsika ny tsy fahalovana.
fa ny fanahy an'Andriamanitra atao anatintsika tamin'ny fahateram-baovao dia miditra atao anatintsika ny fanahy masina, ny fanahy miverina any amin'Andriamanitra izay nanao azy, fa ny fanan'Andriamanitra ao anatinao miady ahatanteraka ny ainao mba ho voavonjy eny an-dalam-panovana ny nofinao hitafiny tsy fahalovana tahaka azy. Ahoana fisehoana izany famonjezany pasteur? Sotra ilay izy. Tsy afaka tsika ilaza fantovy. Hozy Jesosy, inona moa so azon'ny olona na ho azony eo izao rehetra izao nefa very ny ainy. Ary ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Fa izy amintsika na be fanahiana azy ny afaka mpitombo ny andro eny antsika na 2 minitra sy segondra 2 monja aza. Dikan'izay ny ain'ny olona mandalo. Ary eo anatin'ilay fandalovany fiainana fa fandevoly mihitsy hoe olo-kandalo ianao fa ho anatanjaka tereny devoly ianao ho andevony filanao. Ary rehefa andevony filany ny olona ka miaina eo amin'ny nofo dia mampidina ny vision-any ho toy ny biby. Satria rehefa tsy tanterana ny sitraponao dia tezitra ianao. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao dia tsy maintsy ianao ihany no marina. Ohatrany tsy hitanao mihitsy ny hoe misy zavatra indraindray tsy tokony ho teneninao nefa teneninao. Dia mifetrak'elezany amin'ny hafa, ny hafa diso ianao marina foana. Tia nofo ty hitondranao any amin'ny fanamarina tena. Tia nofo ty hitondranao any amin'ny fiandaniana tsy marina. Tia nofo ty ny filany sy ny freny sy ny momba azy rehetra. Teo izy Jesosy ho vovoka ny farany. Ary amin'ny fotoana anankiray betsaka no surpris amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Satria maton'ny tompony teny hoe miambena. Dikan'ny fiambenana ary havako mila miambony tsika. Misy foana ny opportunité misokatra ahafahantsika mijoro hoe eto ny anehoako fa zanak'Andriamanitra. Aza manao ny fanao zao tontolo zao zany. Matoa Jesosy miteny raha ho avy efa namoaka demi tamin'ny anaranao anie zay. Efa naminany tamin'ny anaranao zay. Mpaminany zany olona zany. Efa nanao asa lehibe zany mahafantatra ny anaran'i Jesosy, mampiasa ny anaran'i Jesosy. Fa tsy fantatra akory ianareo. Fa manino Jesosy miteny hoe tsy fantany. Ny ahafantarany ianao tsy œuvre na asa fa ny ahalalany ianao toetra. Vokatry ny fanahy. Zany mahatonga antsika mamboatra fo. Indraindray ny zavatra manafotoana fa mianatra ianao mandefitra. Natao mandefitra. Raha tsy netiny nataon'ny hafa dia ianao mandefitra. Dikany hoe mandefitra nangina ianao. Natao manetry tena tsy mamaly ratsy ny faharatsiana. Ny atao hoe olona feno fitiavana honena mandrakariva amin'ny fonao fa tsy faly mahita amin'ny fahavoazan'ny hafa ianao. Zavatra ohatr' zany zao zany ny fotoana misokatra ahafahantsika maneho eto amin'ity zao tontolo zao ty fa misy zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ny ahalalana fa misy zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany tsy hoe miseho be le vokatra sy famatana sy fahagagana tsy ambadiketika tena mizavatra miseho tonga amin'izay ny fifohazam-panahy fa manomboka mahiratra ny jamba amin'ny teny moana. Tsy izay le izy efa nisy zany zavatra zany hatramin'izay. Ary vavolombelona sy provony zany zay manerina Madagasikara misy jambatra ny amboaka mahiratra fa mbola tsy misy fifohazam-panahy eny amin'ilay tanàna satria tsy fahagagana kay mitondra ny fifohazam-panahy. Fa olona anankiray mahatsapa-tena ny lanja ny fisiany fiainana mandrakizay ho ambony lavitra no ty tany ty. Tsy fanaperany eto reto andaotsika rehetra tena iompitiavana hampandroso itoro an' Jesosy ary hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra eto amin'ity tany feno loto sy faratsinyty fa misy Andriamanitra. Andao no ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Andao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Tsy adalakory Mosesy rehefa nakany Egypta verina izy. Fa rehefa avy niona tamin'Andriamanitra izy dia novana ny toetrany. Dia rehefa nanaiky izy ary mivoalaza fa Mosesy kay hono ka lehilahy malemy fanahy noho ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany fa alemem-panahy vokatry ny fanahy. Dia rehefa vokatry ny fanahy ao anatinao dia hotroniny ianao. Zany hoe meno ny fanosorana mba hahafanao mampiasa ositra. Ny ositra azo ampiasaina. Ny ositra fanomezana. Men'Andriamanitra le ositra dia le fatra ny teny voarainao no mamaritra ny fatra ny finoana ao anatinao sy ny fahatakaran'ny fanirianao isaina zavatra tsy takatry ny saina fa hay fantatrao fa vitan'Andriamanitra. Tonga dia nietsika ny ositra afaka mampiasa ositra ny olona na tsy voatery ho tanteraka azy. Dia zay no mahavoafitaka rehefa tonga le fotoana farany iverenan'i Jesosy satria be ositra diso adresy rehefa tonga fotoana elany satria tsy fantatry ny Jesosy no toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miala amiko ianareo mpanao
meloka fa ny assistance divine na mifanotronona kosa Andriamanitra miara-miasa mitoetra namboatra mitoetra ny Mosesy Andriamanitra olona malemy fanahy Mosesy dia mahazo aina be Andriamanitra miaraka aminy ny hoe assisteny ianao dia nidika an'izay Andriamanitra miditra tsetra eo amin'ny fiainanao manefa zavatra mihoatra noho ny finoanao ny fatran'ny onction sy ny fanomezana eo amin'ny finoana fa ny assistance ny fisehoan'Andriamanitra ho illimité tsy azo sakany eo amin'ny fiainan'ny olona manaiky an'Andriamanitra sy anokatra fo anome toetra takian'Andriamanitra zay no mahatsara mitravy toetra melohan'ny travena finoana aza miasa ampitombo finoana miasa amin'ny toetra ampahazo aina fanotronana misy fotoana ianao nasetra anankiray tapidalaka le na ianao aza mitomany very finoana fa gaga ianao fa mivan'Andriamanitra le satria nety ny toetranao ny instrument raisin'Andriamanitra rehefa notronanao izy toetra toepo Mosesy nitomany teo ranomasina mena voizany aleo mba niteny any izy aloha janona aloha fa hitanareo an'io zay mampahery satria nao ny vatoko izy efa eny tapikandrinako dia mampahery aloha oka ka teo amin'ny ranomasina mena amin'izay Andriamanitra ino tetao dia hoy izy Andriamanitra niteny tamin'ny Moïse fa maninona no mitomany ianao maninona no misento ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso nareo ny hoe angina aza mitabataba toetra fa Jehova ijoro hiady ho anareo dia nanomboka nijoro amin'izay Andriamanitra teo anoloan'ny Mosesy vita le teny dia teo Andriamanitra ny assiste fo présent Andriamanitra teo amin'le rano tonga dia ozy izy mpanao salamo 7:197 ny ranomasina nahita ositra ianao no mila mahita an'le problème ovahana Paul zao nahita an'le malemy tao Listra dia izy hitany hoe misy finoana ositranina dia nanantona izy nanasitrana onction fa amin'ny assistance divine tsy ianao no mila mahita an'le problème fa le problème mahita fa eo Andriamanitra problème le ranomasina inona ny ilain'ny ranomasina tsy ianao hivavaka sy andohalika mizararo fa présence ny ilainy vonidin'Andriamanitra nanotrona manamaso hatramin'ny rano io le tompony teniny sy antom-pisiny zavatra rehetra tonga saina le rano teo izy le rano hoe meo lalana samy tsisy tonga saina na Mosesy inona ny zavatra nitranga manontany ao amin'ny Salamo 7:100 na Mosesy izy nanontany inona ny mahazo anao ranomasina dia mizaраroa ianao tsisy nanontany tsisy hoe mibaiko ny rano hoe tokony hizara amin'izay ianao fa andeha zay ny zanak'Israely koa tsisy nanam-po fa ozy izy mpanao salamo ao amin'ny Salamo 7:107 nanamaso ny ranomasina hitanareo inendrika obstacle ny ranomasina problème ny ranomasina ka ny ranomasina problème sy obstacle lasa manamaso ahita ny fisinao tokony epita rehefa hotronon'Andriamanitra ianao zany hoe ivelan'ny finoanao le hery miasa ao anatinao mampanaiky ny zavatra rehetra namaso hifankahita fa eo Andriamanitra zay le fanotronana ka ny fotoana farany alohan'ny fampakarana antsika dia tsy hoe fahaizantsika mampiasa onction ny onction ao anatinao foana rehefa ndraisinao avy amin'Andriamanitra fanampiana avy any ambony ny onction zany no mahatonga ny onction zafady lasa azony olona tao no mamarotra azy tataro problème anio tena vidy dimedala sy dimeny mivarotra solika dia raha miteny hoe mety tafotoana ianao menaka avarotra rano avarotra mosoara avarotra tsy zavatra tsy commercialisena ao am-piangonana matoa Jesosy niditra tao am-piangonana test na korotana tao fa namarotana ondry tsy trano fivarotana ao am-piangonana fa trano fivavahana nitakany tao ny fivarotan'ny olona rehetra test izy fa amin'izao fotoana izao mbola ratsy lavitra ny fivarotan'ondry satria ositra no avarotra lafo ny vidina mosoara anankiray ary mahavariana nefa
tena miasa tokoa le ositra ao anatin'le mosoara avarotra zay tory moa fa saika nanomboka efa nanao an'izany taloha fa mamaly le onction tena mamaly fa zao Jesosy efa nampitandrina ela be ozy izy tamin'ny mpianana misy zavatra saiko toriana dia misy zavatra saiko atao zavatra saiko toriana mandehanareo dia mitory efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia reto ny zavatra atao diovy ny boka atsangano ny maty roainy devony sy trano marary fa zao nahazo mamaim-polisany dia mizara maimaimpona fa maninony Jesosy ny teny hoe nahazo maimaimpona dia mizara maimaimpona fantatry Jesosy aty aoriana fa isy varotra le izy amin'izao apetaka le hoe nisy tandinina amin'ny hoe misy mazaka $1 million avy aty misy tsofandrano an'ny olona $1 million reto Jesosy no niteny fa tsy olona inona ny révélation namarinanao sy anodinanao zay filana tsy tanteraka anna motivation na mamoana diso mampijoro anao am'lena lalana ny fahamarinana jereo ny masony akaikinao mitandrema fa mbola ho tsaraina avy mitandrema fa mbola ho tsaraina tsika afaka iaina ao anatina fitahiana ny fomba tsy takatry ny saina ary Jesosy ny teny raha mamoana tsy marina reo izy nareo tsy matoky amin'ny fomba hono ny tantanareo ny tena rena misy reto ny tena rena tsy vola ny tena rena fahasoavana satria rehefa manaiky tsika ilatsaka ao amin'ny toetra iombona ao amin'ny toetra n'Andriamanitra dia min'Andriamanitra ny secret fa zay manety tena no maninona no asandratra ary Andriamanitra hono manome fahasoavana misy zavatra zany zarain'Andriamanitra foana manome fahasoavana bebe kokoa izy ho an'izay manety tena dikan'izay ary Andriamanitra dia manohatra mpiavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manety tena zany hoe migaigne fahasoavana plus ny olona manaiky iaina hidina toy ny hita maso ao anaty fanetretena fanetretena tsy hoe rehefa mandoandoalika le olona na manao tompotopoko na ohatrany hoe manana fanatao hoe fanetretena fandehananao tsy misy fepetra ary mampanaiky ny ao anatinao na tsy eken'ny nofinao azy ny sitrapon'Andriamanitra zany atao hoe fanetretena ary ny lalana miakatra ho any an-danitra tsy tohatra miakatra be fotry midina zany le izy nandrena miandratra hoe aizary le lalana makany fa lalana makany tsy lavitra midina aloha fa mbadiky ny fanetretena misy fiainana fa valo ny fanetretena sy ny fatahorana an' Jehovah dia eo amin'izay le arena marina tena arena sy voninahitra ary fiainana inona ny zavatra ilainao fa io zavatra ilainao io afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ndray tsika rehefa tenenina an'izany dia hoe tsisy tsony zany pasitera tena misy zany fa betsaka ny mikajy te ahita an'izany amin'ny alalan'ny fampiasan'ny saina miangavy ianao ako amin'ny anaran'i Jesosy aoko tsika anova ny fomba fijeritsika hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ankehitriny mantsy ny fotoam-pamonjenantsika efa kaiky kokoa no ny fotoana voaninontsika ny message rehetra tsy tokony hampitodika loatra tsony amin'ny tany fa tokony hampiandrandra ny olona fiainana tsara lavitra ataovy amen aloha iverena Jesosy eny ianao tsy hijaly zany aza vela anahy ianao ny amin'izay hoaninao sy hosotronao zany na zay ho tafianao Jesosy ny teny arova noho ny zanany tsy ho tratran'izany grande tribulation eto ambonin'ny tany zany ary zay no mahatonga azy hiverina eny amin'ny raha hoanlanitra pakatra anao ny atonga anao tsy hory eto amin'ity tany fandalovany ity noho izany amboary sy joroa tsara amin'izay nylazainy zao fotoana hiverenana ao amin'izay nylazainy Jesosy za nandalo école biblika be dia be tsotra aminao fa tena nandalo école biblika be dia be fa misy ny karazana école biblika be dia be tena tsy tao amin'le zavatra nytenenin'i Jesosy fa ohatra ny karazana science any am-pianarana atao
ezana sy terena amina resaka développement personnel ampifandraikana amin'ny baiboly fa rehefa dinina ny zavatra nytenenin' Jesosy le vrai tena hoe théologie le tena tenin'Andriamanitra marina dia afaka miditra lalitsika mandinika hoe hay Jesosy nyteny an'izao dia hitanao amin'izay ary amin'ny andro farany ihany betsaka mifampiresahana no dia atao évangélika daholo dia lasa atao bambaray ao anatin' le zavatra misy le hevitra tiana voizina satria ao anatin'io ianao tsy mahafantatra efa tafiditra ao anatinao le fanahy te hiavaka te hisongadina te halaza te hanambola te ho miliardera ary amin'izao fotoana izao efa manomboka mandeha mihitsy satria zay le voizina foana ao anatin'ny asa fitoriana hoe tena biozina mandeha amin'izao fotoana izao ny asana mpitanina fa mpitanina indray amin'izao no mahazo V8 mety misy mpitandrina manana V8 fa tsy tamin'ny afetsifetsena na tamin'ny alatra fa fampahitapity tsy maretiako ao an'Andriamanitra possible zany ninina zany zay ny tenenako anao hoe provelo fatokian'Andriamanitra mijoro eto provelo fatokian'Andriamanitra satria mahita ny tanan'Andriamanitra ao ambadiky ny fijoroako na mangirifiry aza misy fotoana ereto fa nandray Andriamanitra te hijery hoe atraiza ny alalo ny fahafahanao mijoro eo amin'ny sitrapony na dia mangirifiry amin'ny ainao azy ny olona rehetra ny matoa ianao matsiary tena poritra dia ohatr'izay daholo ny olona rehetra misy fotoana tratra ny fampiretana daholo zay ny antom-pisiny WC satria ny olona mety poritra daholo nizany izy fa ny réaction ny olona ao anaty fampiretana ny tsy mitovy samy tsapa le izy fa ny réaction ao anatin'ilay fampiretana ahoana le izy ireagir eo amin'ny nofo venao raha misy zavatra mandalo sa hijoro ao amin'ny ara-panahy hatramin'ny farany fa raha misy teny miazony ianao dia tsy hangozozo zany ianao mandrakizay efa ela ny nahitako zay olona tohanany teny fa tsy isy gisitra mihitsy ry zareo na ray azy ny olo mivavaka ny tonga aloha any Jezirela fa tsy abana lefa aloha akory ozy izy aba nitazana ny Eli za ozy mbola hivavaka lasa izy niakatra tendrombohitra tonga dia teneny aba andeha aingana fa za mbola hivavaka tozy izy aba zao tontolo zao laha ny andro vavaka laha ny fotoana miakohaka ny orana efa ilatsaka allo zay andeha ny aba manko sakafo ny ilaina andana sefa izy mandeha miakatra hinan-kanina sakafo ny ilainy aba fa ny Eli prière no ilainy Eli vavaka lasa izy ohatra nandany fotoana teny tendrombohitra eny andalana amin'izay le nandeha aloha indray ny dépassé ny Eli mandeha tongotra dia miteny koko ka tsy mampaninona ny olona mety niteny anao androany hoe laha ny andro mivavaka fa zay tonga aloha ihany ny arabaina tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra zay tonga aloha ihany ny arabaina meo fotoana mihoatra no ny faniriana ho ampandroso fiangonana ny fiombonanao amin'Andriamanitra ty resaka ty hoe tsy resaka fifaninanana masina tsisy fifaninanana ny trajet eo alohanao tokana tsy hitambananao amin'ny hafa aza mielika amin'ny aviana havanana banjiny Jesosy Kristy eo noloanao sy le lokana petrany dia miazaka zany fahitsiana sy ampitiavana fa misy zavatra be dia be ilaitsika avy amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra amenona atsika io ny tenen'ny tompo fotoana zao izy vanim-potoana hiatrehana ny fanotronako satria ny fanotronako mitahiry anao ahita fa tsy le fanosorana nomeko anao ny ositra ho azo tsika ampiasaina fa ny fanotronana mampiasa atsika rehefa izy no mampiasa atsika mihoatra no mifatakaratsika nisy eo ny fiainatsika amboary toetra eo mandana mandoalika tompo reto toetrareto mbola hitako hoe tsy mety amiko ndray le sekoly tsy mampianatra anao anina fahalemem-panahy zany misy fotoana vao mijoro ianao dia ohatra ny lioana ao an-trano ino fa mialany raha tigre satria nahoana ny antehitra be ianao amin'ilay fomba fampiasan'Andriamanitra anao be ositra ianao lehilahin'Andriamanitra vao mitodika fotsiny ny anao tsy mahafantatra dia ina moa mahasamy hafa anao amin'le mpiasa brogradé tsy voaforary amin'ny sisiny gentiliserie hoe za manao signan'io vao mety io
tovianareo fa ndray fotsiny evangelika kizitina evangelika sy ny kizitina tsy evangelika samby kizitina fanara ihany mampiasa azy somary ety aka ho an'Andriamanitra amboary tsika tsy afaka andamina ny fiangonantsika zany raha ny ao an-trano raha tsy milamina réglé aloha ny ao an-trano fifandraisanareo mivady asy conversation ao an-trano ianao pastera tena mitsotra aminareo fa za matetika manko olo fitokanana dia matetika rehefa mitokana ka sendra mba miseho ao vadiko tena inona ny alenao aty fataoko zany fa nisy fotoana ozy izy Jesosy hoe mivavaka dia dia nahenon Jesosy le fiteniko amin'ny vadiko mihitsy ny teny fa inona ny alenao aty ozy izy maintsy ana dia taitra be avy izy amin'ny teny zany todika tsisy olona vadiko ve ny teny satria ohatran'ny feon'le izy dia mivavaka ka izy any alavitra any za io dia tena nandoalika teo anatreny fona ho aza fa tena masika ahako satria tsy mety ka io aly izy dia nendray anao zany ohatran'ny misy fotoana ohatran'ny hoe variana ny ankizy ny zanako ao an-trano raha misy fahadisoana ako tena tsy mety ka tena mandinika hoe tena tsy netina ataoko tamin'ny zanako fantatry ny zanako rehetrarehetra zany lasa mandoalika fona le tsy dada fa tsy netina ataony dada tsy ohatra tsara dada mitsangana fa dada ny pastery dia zao nataoko tamin'izao ny fahadisoana tsy mahapastera fa Jesosy sy ny teny mila manetry teny ianao manaiky ifony io natren'izay nanaovanao fahadisoana ka nareo mety zanako tao amiko ny voahanareo fa nareo olona hafa mihitsy eo mason'Andriamanitra ary fanahy hafa fanahy tsisy ifandraisany tsisy niteraka nareo amin'ny fanahy zany fa nofo hitoerinareo noho izany tsy maintsy modely tsara eo anatrenareo dia le zanako rehetrarehetra fa mahafantatra an'izay io indray zao data fa ifona satria efa fantany raha vao misy tsy mety dia tsy maintsy ifona efa mamelan-dady zay fantatran'zareo satria fantan'le izy dia amin'izao fotoana izao lasa fiainan'le zanako le izy any amin'izay toerana misy anazy dia faly be mihitsy avy Jesosy tena misaotra anao fa zay lesona rehetra tao an-trano no entin'ny ankizy mivoaka dia tadidio fandray androany anadina antsika ireo akonantsika ireo satria fanahy hafa ireo fa tsy fanahy nofo nateraka ao fa fanahy tsy nateraka ao aina hafa nomen'Andriamanitra antsika noho izany atovy aloha zay apetiny ao io ny tandindo ny lanitra ho avy io ny tandindo ny fiverenan'i Jesosy sy imaziny Kristy sy ny fiangonana tokantrano sy ny mpivady fa tsy ny fifandraisan'ny pastora ny fiangonana mahita ao anatin'ity séminaire takarivo ity fa ny fiambonantsika mpitandrana fiambonam-potsika fiangonana rehetrarehetra eto Soavy Masoandro ao anatin'ny fanahy mivavaka sy firaisana dia tonga n'Andriamanitra hitsangana dia zao ny zavatra hitranga hatramin'izay tsika mivavaka tompo ampitomboya mihery enao ohatra misy fatra tsy mety miakatra zany mihitsy enao ohatra ny zavatra taraiky zany foana hatramin'izay ny antony satria misy zavatra tsy mazava tao fa zao andramosokafana ny fonao zay ry havana dia samy joro fa afaka izay ny amin'izany resaka hoe fifikirana fo aman'olona amin'ny asa fanompoko tsy misy miliardera anankiray na mpanambola anankiray arovako hoe tsy maintsy masari-piaro anazy satria fiantsoana azy hoe ondro matavy na ondro fa na trondro be olona io za tsy mentehitra mamboly za mahazo miteny an'izay tiako tenenina amin'ny olona mpiaraka amiko raha vao tsy mety ny atony dia tsoko fa nampamafy be ianao nampamafy kely ianao any an-danitra ny zava-dehibe amiko ka raha io ianao misy hoe ataontsika hoe miarakaraka ny ambadika any fa tena ilaina nefa satria mpanao asan'Andriamanitra mavitrika nefa mijangajanga dia amin'ny fotoana ahafantarako raha tsy fantatra aloha mbola mety tsy afaka anao an'ilay izy fa raha vao fantatra eo ny hitanareo amin'izay hoe io ve malemy fanahy tonga dia tsoroko le izy zao io zavatra ataonao io averenao any amin'ny elo atsiaro ahy ianao ny fotoana anankiray rehefa iveriny Jesosy amin'ny toetranao io satria ny atao hoe tia dia honnête tsy hoe ampiasaiko be anao fa very rehefa avy eo fa tiako ny fanomponao anandanja eo mason'Andriamanitra tsy ho anala izy ho an'i Jesosy tsy mampaninona mety tapaka aloha satria anao mety mpanomena fafana mety hoe mitsimbona anao hoe tia pastera mba tsaroana menakavy ianao rehefa mahatsiaro ahy ianao dia Andriamanitra zay mampatsiaro anao anahako fa rehefa tsy mahatsiaro anao dia Andriamanitra koa zay mametraka zavatra omponao aza tsarovana antsony izy donc tsisy ifandraisany mihitsy ny amin'ny zavatra tokony anitsiko anao ny fanomezanao anahako
satria ny important amiko tsy gérer fiangonana mba handroso fa mievitra fiainam-panahy andova lanitra sy iaina miaraka amin'i Jesosy eo amin'izay toerana misy azy. Tovy amenna moa e. Ka zavatra misy ao anatin'ny fiangonana amin'izao rehefa ny olona mazoto mamafy tena tsy arahan'ny pastera tsony ny fiainam-panahiny satria ny fandehany mandeha be ka raha tapakeo io dia mahatonga anao tena hoe matahotra sao dia hoe hay sao dia lasa manaraka ny anina ny olona manaraka ny anina. Ato aminay tompo tena tenenina rehefa tsy mahatamananareo ndana raha misy tsara ndana Jesosy ny teny tamin'ny mpianany naroko nga hiala fa mahagaga Jesosy anga mandroako olona fa Jesosy sira amin'ny fijoroany sy ny zavatra toreny dia tsy misy risika satria lanitra ny tanjona fa tsy afaka eto ambonin'ny tany nefa hiara-adinina satria mahafantatra fa misy tsy mety tokony hitsina. Zary pasteur tena miteny avereno araka ny tokony ho izy ny fandaminana am-piangonana. Aza vela olona mpanan-karena mpanota be ny eo akaiky ianao fa alahelo le mahantra tsara fanoloran-tena nefa tsy mahazo toerana tsy marety tsy zany ny ilain'Andriamanitra. Ny andro farany dia andro famerenana ny zavatra rehetra ny volontén'Andriamanitra. Mifona tena mifona mety hoe misetrasetra be ny zavatra teneniko kanefa fahamarinana ilay izy. Zany zavatra hitanay na any amin'ny toerana be dia be na amin'ny fiangonana maro be amin'izao andro farany indrindra ao anatin'ny période de crise vao mahay miakatra ny tapa-avitrian'ny mpanota mimanakaiky mpitandrina dia sady tsy azo tenenina ny tsy azo anarina notrony hoe enao indray lasa miteny raha miteny maninona raha mba teneninao e fa tena ohatrany tsy mety misy anie manao mandeha ny comité alao aleo fa ny tombo mahay manovany azy satria sao miena ny 50 millions fanaony isan-kerinandro na tapa-bolana. Azonareo izy rehefa tsara motivation anao dia matsiro ny ao anatinao ianona tena mazoto ndetsoko izy ho teneniko ampitiavana mandre hafa ianao manana vady kely ho avaran-tanànao efa tsaraka tamin'io ve ianao nefa ianao tena manana vady be tokana sady tianao maninona raha votsitra aloha fa raha manome delianao raha tianao ny fanomponao dia misaraka amin'ny olona io ianao fa raha tsy tianao ny fanomponao dia mandana mandeha miaraka aminy aloha dia fitao aloha ny ihany fa rehefa resy lahatra ianao zay tsy mandroka anao fa n'Andriamanitra ny fanompona miverena fa mandray anao zay fa nisy tratra n'izany tata tamin'izany lasy ngaraina tsy atakaliko ny saondra kosa aloha tsy atakaliko ny saondra ozy lasy izy nandeha dia hoe zany tamin'ny andeha atakalinao an' Jesosy zany saondra dia raha matoa amin'izany ny tomasina izy za mivavaka tia ny mandoalika tia loalika tia isan'andro tomany malahelo anazy izy iny mampalahelo ary ilaiko izy tsy tatsony zay zavatra rehetra fanoany sy ny rehetrarehetra ohatra ny tonga dingo satria misy ainao anatina fanompona atserovana hoe ty sakaizakaiky ianao fa voatafasaraka dia hoe zany ro asy mivonana amina mpanompon'Andriamanitra hafa ny zagavamaly za tsy koa tsy miteny izy mahafantatra ny zavatra rehetra fa alao fa hoentina mambavaka ndray mandeha zay nandeha farany nanao defi nataony tany amin'ny asa fanompona hafa vao mahay voaka ry zareo dia nanao zavatra ngeda be dia manao anina ngeda be dia ozy izy rehefa aveo niantso anay izy raha mbola atao zao za dia ataony nanaovako an'ireny tena zava-misy zany izarako amintsika mpitandrina la izy teo zay rehefa aveo tsy mampanenina fa ny atao hoe tio zay fotsiny lazaiko ny atao hoe ti dia tsy zay rehetra tia ny volanao fa sary piaro ny fijoroanao ndana zanako atao zay mety fa zay rahalahy rehefa ndray androany ka renao efa tokony ilan'ny fanomponao ianao miverena fa zay mo aizy tia ny adresy fa sady mea zany jeny anazy tena angeny tonga dia mipiany le teny piany lasa hoany Jesosy ny voninahitra 10 ans ty aoriana tena tsapako fa ianao ihany tya
tsy mahazo miteny azy ay nahita mpanampanana ndray saondry tena najanony saondry izy fa tsy maintsy miverina amin'ny ivety izy dia tsoran'Andriamanitra fa netiny zavatra rehetra dia inona ny zavatra niseho verina ihany tsy atsika amin'ny fanompoana fa n'Andriamanitra dia no tsy mahazo mandatsa no tsy mahazo maneso no tsy satria izay ilay fitiavana matoa nandohalika ianao zao tadio raha tianareo tsy anjaka ao anatinareo ny fahakalana mivavao an'izay olona manenjika sy manao tsinitsina anareo dia hitanao fa tsy afaka ianao hivavaka ho an'ny olona anankiray nefa akahala azy fa sady fafan'Andriamanitra amin'ny fahakalana iny lohalika forotriny amerina azy ary amin'ny fomba rehetra hiasa Andriamanitra ataovy amen zany ny sekre faratapo-indrindra ao amin'ny sekoly ny fitiavana mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fiangonana tsy soavy masoandro tena an' Jesosy Kristy ary manjaka eo nivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao ireo karazana fahatsarana rehetra na amina fahasoavana na amina fijoroana hafana an' Jesosy lay tena apôstôly mendrika ho tafina mifidy atsika ho apôstôly mifidy atsika ho mpaminany mifidy atsika ho mpitandrina ho mpiandry ho mpampianatra izy le tena evanjelistra izy ny tena izy hatrehatraiko mandrakizay misy fanontaniana kely anankiray dia hovaliako dia marana an'ilay izy amin'ity takarivo ity fanontaniana anankiray napetrakareo hoe pasteur azafady mba azavao kely fa misy ozy izy ny fiangonana aty aminay tsy manaiky vehivavy ampianatra fa lehilahy ihany araka ilay teny amin'ny bokin'ny Timoty hoe fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra tsy avelako ampianatra nanapaka ny lehilahy fa hangina ihany valiny dia tsotra tiako ho fantatsika fa Andriamanitra mampiasa vehivavy koa le vehivavy samaritana mpijangajanga nanadiny siny ny evanjelistra nitory-teny talohan'ny Petera ary Petera mbola tsy nandeha nitory le vehivavy ny lasa aloha ka ny olona nampiasain'Andriamanitra tsy voatery vehivavy na lehilahy satria ny fitoriana asa-panahy fa tsy ara-nofo donc tsisy idirany hoe sexe na vavy na lahy fa rehefa mitendren'Andriamanitra ianao ka manaiky an' Jesosy resy lahatra ohatran'le vehivavy teo am-patsakana ny naadininy hatramin'ny sininy lasa izy nakany an-tanàna etreto matoa izy mandeha toandro miafin'olona ao an-tanàna fa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy feno fanahy zay le olona ny efena ndray satria vadin'olona 10 ara nefa ny rany ny anankiray mbola dribleny dia zao te hiafina izy matoa mandeha toandro fa tsy mandeha maraina fa ozy izy Jesosy taorivo feonany tamin'i Jesosy delivre izy tsy zavatra nampahamenatra azy lasa ny afanteny nitory an' Jesosy izy dia namerina tanàna anankiray ho an'Andriamanitra teteny aminareo vehivavy reo fa afaky ny ampiasanareo mahery lavitra noho ny lehilahy Andriamanitra amen ny afaka ampiasanareo mahery lavitra noho ny lehilahy Andriamanitra satria fono erany fa rehefa mirehitra ho an'Andriamanitra amin'ny fonareo dia afaka anao zavatra amin'ny alalanareo Andriamanitra fa raha tianareo ny vehivavy mahery maneke ny vadinareo zay ao an-trano sady feno fahalemem-panahy feno fankatoavana ny vady manaiky alahatra tsara tian'Andriamanitra halleloja zay ny antom-pisininy hoe mampanompon'Andriamanitra antsika tsy maintsy modelitsika amin'ny fiangonana tsy azo atao mifamaly eny masony mpiangona tsy azo atao ny tonga ho mpiangonana dia ahitana hevitra hoe monjomonjo be dia pastera lasa aloha mitondra baiboly dia raha matoa ny orina tsy mifampitatana tsy ny pastera mivatsy any am-piangonana miona fa hitanao fa mirefitra ao anaty teny ianao androany misy manomana toriteny message hitifirana andramatoa fotsiny ny altara tsy altara andefona fa altana-pamerenana aloha rehefa mitoriteny ianao dia izay zavatra sain'i Jesosy toriana aza mitoriteny miainga amin'ny filan'ny mpiangona zany na hitifitra mpiangona tena tsaraka n'Andriamanitra zany misy taontsika indraindray mieritreritra hoe inona zavatra mita amin'ny fiangonana io mampiroborobo ny fiangonana dia tena mijery mihitsy inona zavatra ilain'ny olona inona zavatra tena hoe mahatonga olona misarika olona ao am-piangonana rehefa farany moa zany rehefa tsy hitantsony hoe inona zavatra ilain'ny olona tsy mbola tena mandeha tsara manomboka mamory paty amin'izay manao sakafo mba ameny toerana
ny fiainam-panan'le olona tsy mivoakory de aveo efa tsisy le paty rehefa tsy tratran'zany rehefa tsisy le paty tsisy hitantsony le mpinana satria paty ny nahatongavany tao fa tsy fanamasina no mitarika azy ianao tsy afaka n'olo paty ny fanamasina zany sy tariny fanahy ihany ny tonga ao ary Andriamanitra mitady olona mangetete efa voakasika any ho vaina fa tsy olona terena ho ao nefa tsy mifantoka akory fanakorotana fiangonana fotsiny ny akabiazany de io toroteny io tsy fitifirana hoe eo no mitorekenao de eo no asisinao ny olona de faly ary anao rehefa manomboka manoatra an'izao mason'le olona de matsapa de ozy anao nataoko ny alalany anarako teo amin'ny altarany tsy ny anaran'i Jesosy ny fatao fa ny anaranao teneneo akaikinao zany zavatra rehetrarehetra zany efa tantara mivalina daholo manomboko zao hoe ny firehetan'ny hafa eto Soavy masoandro tena hafa mihitsiny tena atmosfera hafa mihitsy hoe miaraka amin'i Jesosy ndao hoe te-tanana maveo an'Andriamanitra Alleluia Alleluia ngamba toko hoe zay aloha ny amin'ny androany satria fa lavalava ihany zay amin'ny sabotsy ndray tsika eny kianja de zay fandaminana rehetra ifanarahantsika eny kianja de mety daholo satria nareo no manasanay de ohatr'izay mihitsy natany amin'ny province azy tsara ngambany apetrakintsika anatina programma mihitsy ny ary aseho tonga eny antoerana hoe ny FMS eto Soavy masoandro de manolotra atsika croisade ngezabe irahana amponina rehetra eto zay rahantsika menakavy miaraka amin'reto fiangonana reto de zay fiangonana rehetra voasoratra ao anatin'le izy sina fisorana sina nianina de ao anatin'le izy mietsika daholo ny mpiandraikitra rehetra ao nivon'ny fiangonana miara mitondra mbavaka sy manaraka direktiva tsara amin'izay fitariana eny antoerana tsara ngamba raha misy mety hoe fivoriana miaraka amin'ny mpiandraikitra kely amin'ny fanatanterana sy fanatotosana zay eny antoerana zay na mifampidirana olona fizarana taratasy kely misy ny anarana ny fiangonana sy ny anana de mba saina fenao sy numéro ny telefona afahanareo manao suivi sy mikontakten'ireo olona aoriana ny croisade ao anatin'ireo ndroandro reo mariana fa tokony misy fivoriana indrepandetsika aorinan'io fotoana io ohatra iarahana amin'ny ekipa AVT sy ianareo anolorana ny vokatra rehetra mandritra n'io fotoana io de tsara ihany koa tsika raha ohatra ka manao fanatitra eny toerana de le fanatitra eny toerana mba atsangatsika ho kesin'ny fiombonany FMS eto Soavy masoandro ina le kesy ao anatin'le izy tsy hoe vola hoentinay zany ny tiako tenenina fa vola ampitoerana mba ahafahantsika manomana croisade manaraka rehefa misy ndray ohatra mitona ho avy de tonga de efa mba manana ny vonintsika hoe tia ny kesitsika pasteur miaraka tsika mantanteraka an'le izy amina dingana sy dimension tsaratsara kokoa ndray noho ny teo sady zany de mino fahitantsika rehetra Andriamanitra ao anatin'izany programma praisantsika zany ao anatin'le izy ohatran'ny tany mazanga de misy ny karazana misy ny voameran'ny vola misy ny voameran'ny intercession misy ny voameran'ny fiderana sy ny hoe mpandrindra fotsiny amin'le fotoana de misy ny voamera ohatran'izay tendrena isaky ny tsy isaky ny fiangonana fa anankiray ao anatin'le izy fanlehibe ao anatin'le izy amin'le fandrindrana satria efa zatra raha ao anatin'le de ny ekipa eo anivon'ny asa fanompona zany zay miaraka aminay ohatran'ny misy anankiray de raha ndrehetrarehetra de misy conseiller zany ao anatin'izay koa manolotsaina mba hampandeha tsara an'le fivondronana eto Soavy masoandro miara-mentantsika ao anatin'ty etsika ty mba anirina Madagasikara de hoezatsika hoe mety manomboka eto Soavy masoandro le izy fa hipity etsy akaiky etsy indray le izy de ohatran'ny etsy anala mahitsy indray de etsy ananina indray de sabotsina miena indray de arakaraka le izy zany nanaovantsika le izy de zao nanaovantsika anazy amin'ny farantsika satria samy eto an-tanàna ihany de miara-miroatra tsika eo antsonjombe ny firaisana tena anatanteraka vavaka sy ho amin'ny fire fa zao zavatra sarobidy ry pasteur tena mba angatahako ohatrany tamin'izay mitranga tao Damaskosy ny fivavahan'ny kristianina tao Damaskosy nahatonga an' Jesosy nanakana ny Saoly sy nanova azy ho tonga Paoly zay zavatra misy eto amin'ny firenena sy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena rehetra ndao tsika tsy toetra amin'ny toeran'ny mpitsara hoe iza ny marina de iza ny diso raha samy hijoro ohatra ny fitsaran'Andriamanitra na parti contre na pour mety samy manana ny fahadisoa sy ny fahatsarany daholo ny iza n'izy olombelona fa andetsika anao ady ara-panahy miangavy etan'ny fiangonana anao délivrance sy fiarovana ho amin'ny Madagasikara
io an tsisy resaka hoe ho aniza na ho aniza tsisy resaka parti ao anatiny io fa mivavaka fotsiny tsika mba hisy fiarovana ohatra ny tao damaskosy ny mpino a sy ny zanak'andriamanitra eo amin'ilay tanàna fa tsika mahatoky ny herin'ny rahan' jesosy tsy zany e mahatoky ny herin'ny rahan' jesosy tsika mahatoky ny herin'ny fanamasiny tsika tsy hiady amin'ny nofo mihitsy tsika kakaparty atsika tsy miady amin'ny nofo mandrafa mifanaratsy eny amin'ny rivotra manaova délivrance ny hatrany piora tsara amin'ny fo mivavaka ataoko ty tsika tsy mahazo makala an'izan'iza marina zasa tsy marina fa contraire le mpanota faran'izay gagitanao indrindra ranao andolomba eto mivavaka mba hiova fo zany no andraikitsika miaraka amin'andriamanitra dia andaotsy anao parti politika an'izan'iza fa andao hivavaka ho amin'ny firenena fotsiny tsotro zao a angataka ny fiadanan'ny olon'andriamanitra tsika sy fefa ao Madagasikara mba tsy ho ambininy eto Madagasikara ny asa maizina dia za mino fa hiasa oatra ny tao damaskosy andriamanitra ary anovany tantara amin'ny firenentsika sa tsy zany e zany no angatahako amin'ny fiombonana dia samia ho tahin'andriamanitra ataontsika itiatanana maveo an'andriamanitra andray mpanompon'andriamanitra eto atoerana. Androso anatin'ny fanatra zany tsika dia hanao hira anankiray mangataka ny ekipa mba handroso afaka mandroso.
Alléluia. Nandray zavatra vienao tamin'ity androany ity. Ok tehaka mafy ny tompo azy ianao rehefa nandray. Alléluia. Tsy fatako manokana ianao fa za manokana dia tena resy lahatra amin'le tenin'ny tompo hoe arakaraka ny andehananao no hitombonao. Tena rehefa tena nandeha dia tena tsapako mihitsy tena neny tompo. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra zay tena napita ny fahasoavana tamintsika mianakavy ary noko fa tena isy toetra tena avahan'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina ho an'izay rehetra manao amen mafy ka nanaraka marina ny fotoana. Alléluia. Ny fotoana teto amin'ity toerana ity misaotra pastera ho tain'Andriamanitra ny ianareo mindrala mianaka napitry fahasoavam-be taminay fiangonana tato amin'ny FMS zay izany. Alléluia. Raha ny tena marina moa dia zay tompoko dia tsy avoalomy karamanareo nefa ny fantatra indrindra ny baiboly dia mampianatra mazava tsara mihitsy fa zay mitory filazantsara moa izy dia maninona azo fivelomana avy amin'ny filazantsara. Matsapy izay zany fa nisy fotoana lany, nisy fotoana very, nisy fikarakarana no fitiavana zay nasionareo dia te ilaza koa zay araka le tenin'ny tompo ny fitiavana tsy amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny asa sy ny marina. Tena sitrake tompoko na dia azoko lazaina hoe tsy ny fampiarana aza fa zay mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny FMF ihany somary fampitakirisika sy mibitsibitsiky manokana teo hoe aleo raha tsorina dia mba tolotra ampanajana sy ampitiavana ho an'ny pastera ihany ity fanatitsy ity ho an'ny reto nanatrika séminaire reto satria ho avindray ny fotoana amin'ny asa botsy na amin'ny alahady arak'izay anendren'Andriamanitra mba isy kosa mba fandraisana anjara mavitsika ho an'ny rehetra. Fa ny androany aloha sy ny amin'ny maly zay fa tena taka ny mahazatra aleo raha mba sitrakitsika dia mba tolotsika ampanajana ihany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ity fanatitra zay nataotsika ity. Mino fa vokatsy ny fonao dia zao nitahina koa ny fiainanao sy nanambina n'Andriamanitra anao manokana izany. Alléluia. Nisy moa fanomezana avy amintsika manokana ary nisy kosa fanomezana manokana avy amin'ny reto mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny FMS reto zany niaraka tao. Ka raha mba sitrakareo tsy aloha mba rahantsika vavaka ihany satria mazava loatra fa maty ny tena raha tsisy fanao ny baiboly maty koa ny fona raha tsy rahanasa ary io ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana tsy amin'ny teny na amin'ny lela fotsiny fa amin'ny asa sy ny marina ka na rahantsika asa le fitiavana tatapotsika andeo mba rahantsika vavaka re. Inona re mba tianareo mba nonana fitahina, nonana fanambinana, inona ny zavatra tena mba apetraky ny fanahy masonamponao ho an'izao mpanompon'Andriamanitra izao satria fatako fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anefa mifaniriny zay matahotra azy Andriamanitra nefa koa marina amin'le teny zay nolazainy Andriamanitra manao hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina ozy dia maninona moa tena mahery indrindra ka zay milaza ny tenany fa tena marina tokoa satria no hamarin'Andriamanitra androany no ny teniny zay efa nizarailay teto androany aokary izy hitsangana dia mba nonotra ny tanatsika ty amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena ngataka mihitsy Jesosy zao reny atao poko zao reny tena atao natiko ho an'io mpanomponao io sitrakay nitahinao azy sitrakay nanambinanao azy sitrakay no anangananao azy atsany ampiasainao mihoatra no zay fa nampiasainao azy atsamizay. Alléluia. Samiary miantsoantso an'Andriamanitra tena mifotsika retsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ampanitra tena amin'izao fotoana zany miafatsika miara miantso an'Andriamanitra tena amfotsika retra ataovy tena fiantsoantsy ny olona tena volony olona tena manana fanantenana olona tena minsy matoky fa mivavaka sandrany dia eken'Andriamanitra ok'izay nita ny tantaram-piainana samy miantso an'Andriamanitsika amin'ny pastera Rodolphe mivatsireo ankonany izany anazy no iraka zay andran'Andriamanitra azy izao izany. Andriamanitra reny tsara indrindra zay ny andantsy tonga eto anatsianao zay ary tsy miafina aminao ny atao-ponay ny fanindrinay ny etaetanay dia ny fanao mampiasa olona tsano fitaovana eo ampilatananao amin'ny fampantsoana ny amin'ny fanjakanao misaotra fanay masina ny amin'ny tolotsaina ny amin'ny fanahany faindreny fahazavan-tsaina zay nataonao tao anatin'ny mpanomponao io ary ianao ny efa nampiasa azy atramizay ka hatramin'izao irinay dia tena irinay mihitsy Andriamanitra tsara zay ny andanjany iny amin'ny mpanompon'Andriamanitra azy no itendrena mba hitarika izao vavaka izao maniry atompom
vola ampiasainao mihoatra lavitra no zay efa nampiasainao azy hatramin'izay Andriamanitra tsara. Omba azy amin'ny tananao mahery ianao, omba azy amin'ny tanam-pahasoavanao ianao. Tena ny marimarina ny voninahitra ao amin'ny fiainana ianao, ary tsy izy ihany fa reo vady aman-janany ny iraka ny fanompona zay fandraisiny teo anaty ianao ampiasa azy ho fitaovana manavanana anao, ho fitaovana mahery ampelantananao amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mianao azy ny fahitapity amin'Andriamanitra sy olona. Isy fandresena lehibe ataonao eo aminy manoloana zao iraka zay nanandranao azy zao Andriamanitra tsara zay nidanitso, ary apetraka ekin'ny ampelantananao ny amin'ny fiainao azy amin'ny lafenany manontolo amin'ny anaran'i Jesosy sy neriny fanay masina. Manome mihoatra ianao no zay rehetra everinay, manome mihoatra ianao zay rehetra nangatanay Andriamanitra tsara zay nidanitso. Ekeny mety foy ny fisainanay, mety kely ny fahalalanaay, fa ny fanay masina zay paraklety kosa, mpampahery, mpampianatra, mpampiona sy mpampiaiky, zany fanay masina zany no apisony zavatra tsy misy anafoana ny zava-misy ka namarina ny tombavaka zay ataon'izao vahoakanao, olonao, mpanomponao ato amin'ny FMS, mpanomponao manerana n'Antananarivo Andriamanitra tsara sy ny fiangonana eto Soavy masoandro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahiny zao lehilahin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy sy ny herin'ny fanay masina. Misaotra tompo. Halleluia. Amen, amen, amen. Makasitraka pasteur. Teny tompondrindra. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ajaina satria efa somary lasalasainy ny fotoanantsika. Mino fa tsy andranao zay atongavan'ny asabotsy. Arotrany tsisy nanao amen koa re zany. Satria nareo tsara ve lefa lazavako. Kitikely aloha ny akaikinao sa dia tsy any tsara le averelo mino fa tsy andranao zay atongavan'ny asabotsy ny alahady. Andraisanao zava-dehibe, andraisanao zava-dehibe, ary tsy anao ihany fa ny vahoaka teo Soavy masoandro andray fahasoavana tsy takatry ny saina. Halleluia, halleluia. Ikolla tsara ny firaisan'ny mpanompon'Andriamanitra teo Soavy masoandro. Amen. Tena hita mihitsy tena isy fihavanana be, isy fakatiavana be, ary tena isy firaisan-tsaina lehibe satria ny antony ny tompony anamarina sy hatateraka an'izany zavatra izany isany. Tsy maintsy ho faranantsika amin'ny fotoanantsika zao na dia mbola mamy dia mamy aza ny miaraka, fa zao mijanona fotoana fohy dia fohy ihany ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto ao anatin'ny FMS zany, satria ny antony moa Nazaire moa zao vao hanomboka andeha mangy le fahoriana zay nambara taminareo maly, dia fotoana fohy ihany zany ny fampizarantsika, dia avy eo zay mandeha mamangy ny amin'ny dinika sy maintsy tokony ataontsika zay. Eny tompoko. Dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibeny amin'izay marana ny fotoana ary zany tsika izany. Tsy aloha mba raisin'ny apôstôly ndray mivavaka mamarana ny fotoana sady misaotra ny tompo. Misy filazana kely ndao ary ataovy le filazana dia vavaka ny apôstôly zany misaotra tompo. Filazana kely manana fotoana goavana be tsika ny asabotsy amin'ny roa ora tolakandro eo Antaniketsa. Le Antaniketsa moa dia le toerana ny angatsika tamintsika nanao diabe tamin'ny hetsika farany teo, dia manasa tsika tsirairay avy. Voalohany aloha tsika mpitandrina, itsika diakona, itsika mpino tsirairay avy, itsika mpiandraikitra, isika tanora, dia asaina zany mba ho tonga eny Antaniketsa. Inona moa no ataontsika eny Antaniketsa? Ny ataontsika eny Antaniketsa dia efa misy sono zany eny efa vonona. Raha nahitsika tsy tena nisy aloaloantsika tamin'ity fitoriana ty, fa kosany hiezakitsika ny amin'io asabotsy io andeha hitety amin'ny Soavy masoandro dia mba sady hizara traktitsika ary mba ataontsika hitan'ny olona mihitsy zany firaisapo sy fifankatiavantsika mpanompon'Andriamanitra zany. Dia manentana atsika zany mba ho tonga eny amin'izay Taniketsa zay amin'ny sabotsy amin'ny roa ora tolakandro. Ny alahady tsy misy fa ny sabotsy ihany zany. Ankoatran'izay le fotoana antsika ato amin'ny CEG amin'ny 4 ora sasany le izy no manomboka, dia manentana antsika tsirairay avy ihany koa zany izarany trakta any amin'ny mpino tsirairay avy. Dia tahin'Andriamanitra daholo tompoko afaka mandroso ny apôstôly mamarana mitsotrano. Tompoko, ndao hisaotra n'Andriamanitra tsika. Sany Jesosy, sany faniriana. Tanteraka izy androany Jesosy dia hisaotra be dia be anao zany amin'ny zavatra rehetra. Tamin'ny fampiasanao amin'ny mpanomponao, tamin'ny fonay koa izy namboarinao tao,
dia misaotra betsaka Jesosy. Izany ny tena fanirianay dia anao mikasika anay ary mampianatra anay ny tena fahamarinana. Misaotra anao Jesosy satria androany ny fotoana tsara nanamboaranao ny fiainam-panahiny tsirairay avy, ny reglenao ny tsy mety rehetrarehetra ho tonga ho anay ny tena fahatanterahana araka sy ny sitraponao, araka ny tena hoe tiako mba ho tanteraky nareo na amin'ny fanana amin'ny aina na amin'ny tena. Izany Jesosy dia isaoranay manokana ankehitriny Jesosy dia mitsotra ny fiangonana tsirairay avy eo taio manokana aoka ny fanahan'izy ireo hifamatotra ny fanahanao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho totosoa tsara ny tranon'izy ireo feno fifaliana, feno fifankatiavana mpivady, ny ankohonana rehetrarehetra, tsisy bangatra amin'ny ankizy miarafaly miaraka amin'ny fanahy masina. Satria izany ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 8:17 dia hoe tsy ampy fihinanana ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fahamarinana sy ny fiadanana ary ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Dia tononoko an'ireto tokantrano reto ho anay tsirairay avy ny fifalian'ny fanahy masina ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny sambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsika rehetra kosa niaraka anao hoe amen. Tainy Jesosy tompoko. Ohatrika le mpino atao amin'ny refimo zany fampiandro kely vetivetitsika zany fa atao amin'ny rahalahy Félix salia tangody vonitsika ny mamanga zao fa ny rapitra tao